with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imagine les hommes t'avouer après qui pas mondial. La luce canirande si mezzo da vita après qui pas mondial. Lazona atao iteran'i Jesosy eny amin'nahitra fifaliana. Lazonao atao fantatro zao ve nisy nitoka fa fantatra fa efa kaiky zany. Lazonao atao nampamon'olona renao, nampamon'olona irikiriny arenao. Lazonao atao zany, lazonao atao mitonga any an-danitra, lazonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay. Sino miloko ny hitany bariry tarafiny maso andro miletiky maeleza ianao hatrakao milo le majenona tsara ny laratsito ao anatiny mafino asehony anao mialeleny Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Halleluja. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany ny fiadana Kristy kosa ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto indray amin'ity androany ity. Atao anatin'ny fitoam-bavaka en direct tsika dia ny fandarana sabata isaky ny sabata ohatr'izao dia eto foana tsika miaraka ary falindray miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mandray antsika rehetra ampitiavana ampifaliana miarahantsika eto indray androany ary izany mihitsy moa ny fotoana ohatran'izao dia fotoam-pifaliana, fotoana tena iravoravontsika eo ankianjan'Andriamanitra ary tena Andriamanitra dia milaza hoe miravoravo amin'ny Jehova dia omeny anao izay irin'ny fonao. Rehefa tonga ny andro tahaka an'izao dia tonga eto ianao iravoravo. Halleluja. Iravoravo amin'ny Jehova ianao, iravoravo amin'izay rehetra nataon'Andriamanitra anao ary tonga etontsika androany hiaraka indray tahaka ny fampitantana dia iray saina, iray fo, iray fanahy. Ny vatantsika mitsapaka mifandray, ny tanantsika mitsapaka mifandray, fa ny fontsika sy ny fanahintsika kosa dia afaka mifandray tsara ary hiaraka hiaina zavatra mahafinaritsika eto androany. Hiakatra tendrombohitra masintsika androany, eo amin'ilay tendrombohitra masina izay misy ny fanatrehan'Andriamanitra, ilay toerana mitokana izay ahafahantsika miaino ny feon'Andriamanitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra indrindraindrindra. Raha hifantotsika eo amin'izany toerana izany dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ry havana malala. Jesosy rehefa niakatra teny an-tendrombohitra Oliva dia nahita voninahitr'Andriamanitra izy teny ambony teny. Ny olona mety kivy nahita azy hoe anineny ny lehilahy iny miakatra rery, mandeha rery eny amin'ny toerana io. Dia kivy ny olona, tsy aleo manao zavatra hafa, tsy aleo mitsotsotra ao an-trano, tsy aleo ve mandeha manao zavatra maro e. Dia mety kivy ny mpitazana ry havana malala, satria ny mpitazana tsy mahafantatra ny zavatra miandry azy eny amin'io tendrombohitra Oliva io. Tsy fantatry ny olona ary tsy hitan'ny olona mihitsy, tsy hitan'ny olona tsy miakatra eny ny zavatra eny. Ny olona mahita ny fanatrehan'Andriamanitra eny amin'ny toerana anankiray dia ny olona efa miakatra teny aloha, miala tetỳ ambany tetỳ, niakatra teny an-tendrombohitra Sinay ry Mosesy ry havana malala, afaka niona tamin'Andriamanitra, nanana fifandraisana akaiky, fampiresaka tamin'Andriamanitra mihitsy rehefa tsy nifangaro teny amin'ny olona teny. Ohatr'izany ihany koa ianao tonga eto androany, hozy izy ny olona hoe hidy an-trano indray hono ianao, hivavaka indray hony, dia tsy hanao ninona ve?
nefa ny zavatra atao be dehibe fa ny olona mitazana tsy afaka hita ny zavatra tsapanao ao anatin'izao fotoana izao rehefa namanana ary fitiavan'Andriamanitra antsika no mbola tongavantsika eto androany hitadiavantsika azy afaka mitady azy tsika fa soavana izany talohantsika tsy afaka mitady azy talohantsika sahira na dia nivavaka aminy azy dia sahira fa ankehitriny ary sika atao tsara ny mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra ary izy nefa laza fa ho hitanareo raka tsarareo amin'ny fonareo rehetra mino ao lavana malala fa tsy fantatiko anatongavantsika eto androany isaorantsika an'Andriamanitra ihany koa tamin'ity androany ity ny fahavitan'ny batisany rahavavintsika any Kanada dia rahavavy Marina Tiana izay efa hitanareo eto foana izy tao ao manaraka fandaharana eto foana dia androany tapa-kevitra tanteraka izy ary niroso tamin'ny ranon'ny batisa isaorantsika an'Andriamanitra lehibe izany ary fifaliana ho an'ny fandarana andramoka izy ao ny akiradio ny groupe izay maresy ny miarahaba andravavy Marina Tiana androany navitana izany batisa tsy zavatra kely izany tsy zavatra ny olona mety mieritreritra izany dia ohatran'ny hoe zavatra kely inona koa izay batisa fa riavana malala zava-dehibe izany ary dia fifaliana miara-banay ianao rahavavy zandry malalanay maretatra amin'ny farany androany ianao dia voafidy anisan'ny olona nofidiana tao anatin'ny maro tao anatin'ny olona maro be atapitrisany teto amin'ity tany ity dia mba tafiditra tao anatin'izany ihany koa ianao ary isaorantsika an'Andriamanitra maretatra amin'ny farany mijoroatra amin'ny farany fa tia ianao Jesosy ianao anatin'ny fotoam-bavakantsika amin'izao fotoan'izao ny vavakantsika tia ampiandohana dia ametraka tanteraka mihitsy zato isan-jato ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra na dia za izay mijoro eto za izay mitarika eto riavana malala dia tsy heriko raha ny fisainam-pianina ataoko eto dia tsisy nina voarainao eto tsisy nina azonao fa Andriamanitra no hitarika eto androany Andriamanitra no hiasa eto androany Andriamanitra nampahitana ny voninahiny eto androany ary tsy ho diso anjara amin'izany ianao anisan'ny olona tsy ho diso anjara amin'izany ianao riavana malala tonga eto ianao androany mety fandaninandro lany tokoa ny ora maro fa tsy ora maro laninao tena amin'izao tontolo izao ka tsy nahitanao voka-tsoa na tsy nahitanao tombony fa vao maika fampitehana aza no hita fa ora maro laninao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa ary dia atsapa tahaka ny Davidy ianao manao hoe nindray andro akanjanao Jehova dia tsara noho ny arivo aleluia ivavakantsika amin'izao fotoana izao saotranao izay Jehovah'Andriamanitra ray mideranao izay Jesosy Kristy tompo manamboatra anao izay fanamasina ny amin'ity fotoana ity ianao ilay Andriamanitra tsy toy Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsara sady mpanao tsara Andriamanitra be voninahitra Andriamanitra masina indrindra ianao misaotra anao izay Jehova misaotra anao izay Jesosy amin'ny fotoana androany ny tantananao ny fiainanay nandritra ny herinandro iny nomenao anay ny hery nomenao anay ny tanjaka nomenao anay ny fahasalamana Jehovah'Andriamanitra fa mbola nasarinao anay ihany koa ny voninahitra ao mbola nanomenao anay ihany koa ny famindram-po Jesosy malala mbola narotsaka ao anay ihany koa ny fahasoara tsy voavidinay vola mikarena Jehovah'Andriamanitra fa nomenao anay maimaimpona Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny fahavitan'ny batisany rahavavinay Marina Tiana Jehovah'Andriamanitra tamin'ity androany ity Jesosy misaotra betsaka anao zahay fa fifaliana lehibe tokoa zany eto amin'izao fandaharana izao misy olona anankiray indray tratra ny tananao mahery voasambotry ny tananao voasambotry ny arakinao Jehovah'Andriamanitra dia tonga ao anatin'ny valanao anisan'ny nofidia anisan'ny olona notsongaina Jehovah'Andriamanitra vita batisandroany Jesosy misaotra fa mbola tsy mitsahatra manokatra varavarana ianao mbola tsy mety ny varavaram-pahasoavana Jehovah'Andriamanitra mbola tsy mihidy Jesosy ny varavaran'ny lanitra fa mbola misokatra ho an'izay rehetra miazakazaka sy mitady an'izany ho an'izay rehetra te hiditra dia mbola afaka miditra Jesosy
Misy ao anatin'izany farafaran'ny lanitra izany ihany koa Jehovah'Andriamanitra. Iteranao izay Jesosy aho. Fa fantatray ary fantatrao fa ny fanahin'olona anankiray tsy voavidy na inona na inona. Tsy misy harena mahavidy an'izany eto ambonin'ny tany. Tsy misy vola afaka ny hahavidy an'izany Jehovah'Andriamanitra. Fa misaotra anao izay fa ny rano no nividiananao anay. Ny rano latsaka no nividiananao anay tsara iaho. Ary ankehitriny no miaina amin'ny fahasoavana izay Jesosy. Voninahitra ny eo anao. Amin'izao fotoana izao, apetraka eo am-pelantananao ny fotoana afaka izay hatrehana eto. Apetraka eo aminao Jesosy ny fotoana rehetra izay ahafahanay amin'ity androany ity mihaona aminao Jehovah'Andriamanitra. Raha misy olona eto Andriamanitra sendra mandalo amin'izao fandarana izao Jesosy malala. Fantatra efa tsisy kisendrasendra natongavan'izy ireo. Tsisy kisendrasendra Jehovah'Andriamanitra. Ianao no mitantana avy lavitra. Ianao no mitsinjo avy lavitra Jehovah'Andriamanitra. Ary raha tonga eto izy ireo dia manana anjara ny fahasoavanao ihany koa Jesosy. Manana anjara vahaolana. Manana anjara fanasitranana ny marary. Manana anjara fitahiana ny mahatra. Manana anjara ny zavatra rehetra Jehovah'Andriamanitra. Tena sy mankalaza anao izay Jesosy. Manome voninahitra anao izay Jesosy malala. Fa tsara ianao. Halleluja. Masika derana Andriamanitra amin'izao fotoana izao.
Fanetretena zao ataonao zao ry havana malala. Fanetretena ny atongavanao mitandrina sabaty eto androany. Mampandevitra ny zavatra rehetra ianao fa tonga eto. Satria mihetra eo anoloany ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Inona ny ataonao eo? Inona ny zavatra ataonao eo? Hanolo tena ho an'Andriamanitra ny ataonao eo. Iteran'Andriamanitra ny ataonao eo. Hatsiaro ny sorehetra nataon'Andriamanitra ny atongavanao eo. Halleluja. Mahatsampy ianao fa tianao loatra Jesosy. Ary izany fitiavan'Andriamanitra anao izany tsy nahafoizana anao. Na dia ny olo maro aza hoe ten'Andriamanitra dia tsy mahavony ny afony fitiavana. Tsy nahavony ny afony fitiavan'Andriamanitra anao. Zavatra rehetra nalehanao tamin'iny herinandro iny. Nataiza nalehanao nataiza. Na inona nataona na iny. Daoko fantatrao fa nisy afo fitiavana ny vaivay nanaraka anao tena. Tsy nahafoy anao. Nitantana anao. Nombanao. Nahatsiaro anao isanandro. Isanalina. Misy fotoana ianao tsy mahatsiaro. Fa izy mahatsiaro. Misy fotoana ianao matory. Fa ny fony mitepy fitiavana anao foana. Amin'ny fotoana rehetra ry havana malala. Misy fotoana ianao sahirana. Misy fotoana ianao be herehana mihitsy azy. Be loatra ny zavatra herehantsika eny amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa Andriamanitra ohatrany tsy nanana herehana fa-tsy ianao. Andriamanitra ohatrany tsy nanana nijerena fa-tsy ianao. Ohatrany tsy nanana nitsinjovina fa-tsy ianao ry havana malala. Izany ny zavatra tsapako eo amin'ny fiainako. Fahatsapana iainako ry havana. Iainanay menakavy kely. Ohatrany mahita izany izay hoe misy mason'Andriamanitra. Tsy mijery fa-tsy ianao rehetra. Tsy mitsindra fa-tsy ianao rehetra. Halleluja. Eny amin'ny toerana rehetra lehanao eny. Misy mason'Andriamanitra eny manaraka anao. Misy fon'Andriamanitra eny mitepo anao. Raha mitenenao androany hoe izaho ilay olona tsisy mpitia. Izaho ilay olona hankalain'olona foana. Misy olona ry havana be dia be ny mitaraina. Manao hoe izaho dia olona mijaly. Tsy mba misy olona tia zany. Be mpanenjika loatra. Saika ny olona rehetra mankahala. Vao mahita anahy ny olona dia tsy tia anahy. Fa Andriamanitra androany tena misokatra ho anao ny fony ry havana malala. Misokatra ho anao ny fitiavana ianao androany. Halleluja. Mbola tsy tia azy akory ianao dia efa nitiavana. Mbola tsy nahafantatra azy akory ianao dia efa tiany. Halleluja. Nanomana ny fiainana mahafinaritra dia mbola tsy nisy akory azy ianao. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra androany teny misaotra anao azy Jesosy. Soa ihany fa tia ianao. Soa ihany fa afaka nitiavanao. Ary ankehitriny afaka miteny fa ampy ihany fitiavanao Jesosy. Ohatran'ny ampy. Na dia betsaka aza ny mankahala. Na dia betsaka aza ny olona mety tsy tia. Tena ampy antsika ny fitiavan'Andriamanitra ry havana malala. Mameno ny fiainanao ny fitiavan'Andriamanitra. Mameno ny fiainanao. Halleluja. Mialoha ny tahinanao. Fitiavana ny alohany izany ry havana malala. Mialoha ny tahin'Andriamanitra anao efa nialohavana fitiavana ireny. Mialoha ny falombavaka azonao. Fantaro fa efa nialohavana fitiavana ireny. Izay vao nomena ry havana malala. Ianao ve ry havana hanome cadeau olona anankiray tsy tianao? Olona anankiray mananady aminao na olona anankiray mety mankahala anao. Dia isahirana anao dia omenao zava-tsarobidy. Tsy ry havana malala. Mialoha nanomezan'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra izay ilainao dia efa nialohavana fitiavana ireny rehetra ireny. Halleluja. Tsika androany teny ao anatrihan'Andriamanitra hoe indray ahy Jesosy fa tonga eto anatrihanao ako. Eto anoloanao ahy Jesosy malala. Akoka aminao ahy Andriamanitra solana ilay lavitany lavitra. Fitiavana nampodinanao. Fitiavana no netsonanao. Fitiavana no nisitonananao avy lavitra ry havana malala. Fitiavana navita batisanao. Fitiavana avokoa. Halleluja. Now I know when love to find
tokinao iainako porofony ny fiainako fanalainao am'lavitra loatrao tsy hoainao ilay olona novonjenao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao tsy zay nolazany olona keranazao sy zao e ilay olona misitrananao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy anikero anazao sy zao e fizay lazay ny teninao e izay aho e izay aho e nalainao alavitra loatra fanafidinao nalainao alavitra loatra tena nijalinao nijiantokinao miainako porofony fiainako fanalainao alavitra loatra ho ampiasainao ilay olona notalinao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy anikero anazao sy zao e fizay lazay ny teninao e izay aho e izay aho e ilay olona narokanao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy anikero anazao sy zao e fizay lazay ny teninao e izay aho e izay aho e Tsy misy fiovane tsy mampiso fanantezane zay sosio zay nolazay natonataonao e Andriamanitra tsy manary anay e zay anao zay e zay anao zay e Andriamanitra mikasika anao ry havana malala. Andriamanitra tsy misy fiovanany Andriamanitra ao. Tsy mandrisy fanantenana. Ianao no miovaova. Isika no miovaova ry havana. Androantsika mafana dia rahapetrosika mangatsika. Misy fotoana misy olona miverindalana mihitsy aloha dia miverina
indray miazakazaka ao amin'ny Jesosy. Miovaova ny olona. Fa Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra mbola te hikasika foana. Reny valim-bavaka omen'Andriamanitra anao reny. Reny fitahiana ataon'Andriamanitra anao reny. Reny fikasihan'Andriamanitra anao. Sanavana malala amin'ny fotoana mieritreritra ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako. Dia latsaka ny ranomasoko. Tsy voafetra na aiza na aiza toerana misy ahy. Indray zaho eny an-dalana eny. Indray miafina mihitsy satria eny amason'olona. Mahatsiaro tampoka ny zavatra ataon'Andriamanitra. Dia latsaka ny ranomaso. Dia miafina satria menatra. So dia lazain'ny olona fa ory na mitsara. So antaniny olona hoe fa manino ty ianao. Tsy fantatry ny olona. Fa kasihan'Andriamanitra ny foko. Mieritreritra amin'ny fiainako. Mieritreritra ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ravana malala. Tsy mba voafetra ny any fotoana mahakasika ny foko io. Ny anahy io tsy misy hoe tsy maintsy isaky n'izao ihany aho voakasika. Tsy maintsy isaky n'izao ihany aho mivavaka. Tsy ravana malala. Tsiny kely aho. Satatsika manimba ny fifatoatsika. Satatsika manimba ny fifatoatsika ny fatapahana kely. Anisan'ny fatapahana kely. Satatsika manimba ny fifatoatsika izany. Ravana malala. Andriamanitra rehefa momba anao. Andriamanitra rehefa miaraka aminao. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra araka ny teniko anao teo hoe isaky ny indray mpimaso ny tenin'Andriamanitra no andemako azy. Andriamanitra ravana amin'ny zanany. Ohatra antsika amin'ny zanantsika ihany hoe misy zavatra ataontsika. Dia fantatsika mihitsy hoe mahafaly azy ty raha ataoko. Raha vidiko ho an'ny zanako ty zavatra ty. Dia tahaka ny ahoana reny mety ho fifaliana io zanako io. Dia misy fotoantsika raha mividy kilalao anankiray tsika androany. Dia afaka herinandro tsika dia mividy indray. Afaka tapa-bolana dia mividy indray. Mividy foana, mividy matetika satria fantatsika fa tiany ny zanantsika. Ary fifaliana ho azy no mandray an'iny. Andriamanitra ravana mihoatra lavitra noho izany. Andriamanitra ravana malala mihoatra lavitra noho izany. Aleluia. Raha zanak'Andriamanitra ianao. Raha zanak'Andriamanitra ianao. Mba teneno andraona i Jesosy ambakasioko ny fiainako. Mbakasio ny fiainako Jesosy fa te hiainana izany ako. Za ko te tondrahanao isa minitra. Isaky ny indray mpimaso. Mba ahafahako niteranao isaky ny indray mpimaso. Rehefa kasihan'Andriamanitra isaky ny indray mpimaso ny fiainanao. Dia miteraha'Andriamanitra isaky ny indray mpimaso. Fa zany tadiavin'Andriamanitra aminao ry afana malala. Tianao ange Jesosy. Afaka mivavaka ianao dia tenenao Jesosy aho. Mba kasioko ny fiainako. Te mba handray an'izany ahako Jesosy malala. Kasio isa minitra Jesosy io. Amin'ny fitahianao, amin'ny fahasoavanao. Fa ho hitanao. Hideranao foana ny molotro. Hideranao foana. Jesosy malala tsy ataoko ambany zavatra. Ny fiderako anao amin'izany fotoan'izany Jesosy. Na zanak'Andriamanitra ianao. Tsisy tokony atahoranao androany. Tsisy tokony atahoranao androany. Amen Jesosy. Zanako asany tanako muave
zanya naonyana numiundrika mandany herinao amin'ny ranomasy sy ny aia zizanya naonyana numiundrika mandany herinao amin'ny ranomasy sy ny aia kisah kami itu cacaku isawangye kai fagela nunyanjiana sufondatsa Zonumiayana avia zanaku Tenere misadane tupu dia mangato na nova yati di non fieno, alleluia. Yati di non fieno che sosio. Pasana kawa. Na marina sana ka de mancha na nunca juan. Yati di non fieno na de mancha, alleluia. Sai nulla sai quando si utu kafanganare si tantiku zanaku wanarikana amini rarini sacia zanaku Haleluya. Amen. Tupo. Bayana novely avana malala zany hoe fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Jesosy rehefa na tena niaina ny fiainana tamin'ny zanak'Andriamanitra azy izy.
Jesosy tsy nisy naory azy. Jesosy tena nanana fiadanana tamin'ny lafiny rehetra. Jesosy tsy nanana tebiteby, tsy nanana ia ny amin'ny hoaviny sy ny momba azy. Jesosy ry havana malala tsy ory ny zava-tsoa, tsy nanan-java maory. Jesosy tsy taizana retina, tsy narary lava. Jesosy ry havana tsy nisy ozona ny fiainany. Ry havana malala ny ainany tamin'ny fahafenonany mahazanak'Andriamanitra azy. Ny ainany tamin'ny fahafenona ry havana. Nanomboka izy vao kely mandra-piakatra tany an-danitra, feno ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy ry havana malala. Tsy nisy zavatra nampitaitaina an Jesosy. Tena olona nanana hery, olona tena niavaka, ny gagany zao tontolo zao mihitsy. Na dia ny olona manilika azy mbola gagany aminy. Na ny olona tsy tia azy sy manenjika azy mbola gagany amin'ny Jesosy. Tsy nisy tsy nitanaka ry havana malala tamin'ny fiainan'i Jesosy ny olona. Satria zanak'Andriamanitra izany olona izany. Manahoana ny fiainanao? Zanak'Andriamanitra ve ianao? Sao dia zanak'Andriamanitra ianao nefa olona mbola mitaitainany amin'ny hoavy, olona mbola matahotra lavany amin'ity fiainany ity. Sao dia zanak'Andriamanitra ianao nefa olona mbola misy ozona ny fiainanao. Sao dia zanak'Andriamanitra ianao ry havana malala nefa tsy manana fiadanana. Miainao anatina fahantrana lalina, tsy mbola feno ny mahazanak'Andriamanitra anao raha zany. Tsy mbola iainanao ny tombontsoa mahazanak'Andriamanitra raha zany. Fa ao amin'Andriamanitra ry havana malala misy ny zavatra rehetra. Tokony olona tsy hanan-java maory ianao. Tokony olona manana fahasambarana ianao. Tokony olona miaina tsara ianao. Olona tsy mitebiteby lava ianao. Satria ianao zanak'Andriamanitra ry havana. Raha androany ianao mbola iainanao zany dia tenenao Jesosy anatona anao any. Za Jesosy tia hanana fiainana milamimako, tia hanana fiainana milamima tsy misy rotoroto sy tebiteby aho. Manatona an'Andriamanitra ianao, manatona an Jesosy ianao. Kini fuku
Amen. Tompo miazona ilay ny tana maherinao Jehovah Andriamanitra. Matoky anao zay Jesosy, matoky ny fitiavanao. Halleluja. Miazona anao ny tanan'Andriamanitra. Mahagaga rehefa namalala rehefa hiakatra Jesosy. Rehefa hiakatra Jesosy azy. Dia nanatitra azy ny mpianany ary nahita ny akarany. Zao lafatra farany nitenen'i Jesosy manao hoe ny fiadanako no omeko anareo. Ny fiadanako Jesosy navelako anareo. Halleluja. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Dia mampametra-panontaniana hoe ireo mpianatra ireo ve zany talohan'io fotoana io tsy nanam-piadanana? Fa manino Jesosy ny teo vao niteny hoe fiadanako no omeko. Ry havana malala, nanam-piadanana andreo. Fa saingy izao ny fiadanan'ireo mpianatra ireo rehefa mbola teo Jesosy dia niankina tamin'i Jesosy ilay mbola hitany masony teo. Misy fotoana ireo tsy maharoaka devoly dia miazakazaka any amin'ny Jesosy ireo dia miteny hoe Jesosy tsy vitanay ilay tany. Misy zavatra tsy vita amin'ny mpianatra dia eo Jesosy. Mila vola ary petera dia mbola teo Jesosy ary nandram-piadanandreo. Lamina ny fiainandreo satria teo Jesosy. Hitany isan'andro isan'andro. Natsoiny isan'andro isan'andro miaraka taminy teo foana andro aman'alina. Fa rehefa hiakatra Jesosy ny havana malala, hozy izy Jesosy hoe tsy hoentiko manaraka ana ny fiadanana. Apetraka ao anatinareo mihitsy ny fiadanana androany. Ao anatin'ny fotsiny sainareo. Halleluja. Ny olona anankiray ny havana malala rehefa manatona an'Andriamanitra ny olona dia ny ahafantarana fa tena tafahoana tamin'i Jesosy io olona io, tena nifanena tokoa tamin'i Jesosy io olona io, dia fiadanana ny tonga voalohany. Ninona safotofoto, ninona ady, ninona tafio-drivotra, ninona zavatra hoentina tonga eo amin'i Jesosy. Raha tena Jesosy marina no mifanena amin'ny olona io dia mahavariana fa manomboka misy fiadanana anatin'ny olona io. Manomboka lasa tsy matahotra ny amin'ny ho avy. Lasa tonga dia tsy manam-panahiny na dia mbola tsy dia misy zavatra be mitranga azy. Tonga dia manana saina tony sy milamo. Satria fantatra Jesosy fa zany no ilain'ny olona. Tsy afaka handeha ny olona, tsy afaka handroso ny olona raha mbola ao anatina fisafotofotoana. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray manam-piadanana ry havana malala dia afaka mandroso. Afaka nandroso ny mpianatra. Rehefa laza Jesosy, afaka nandroso izy raika ambin'ny folo lahy satria nametrahan'i Jesosy fiadanana tao anatiny. Tsy nahoany izay ady, tsy nahoany ny fanenjehana, tsy nampanenina azy rehetrarehetra mitranga, fa zao tao anatiny manana fiadanana izy ry havana malala. Ary afaka nandroso izy, afaka nanolotra na dia niaina azy izy. Halleluja. Satria nomena azy ny fiadanana. Androany raha misy olona eto tsy manam-piadanana, tenen'i Jesosy aza te hifanena aminao ako. Zay fotsiny, zay ihany driavana. Matoa ianao tsy mbola miavana dia tsy mifanena amin'ny Jesosy ianao. Mety efa nivavaka ianao, mety efa nanao izay azonao natao ianao, mety anatina fikambanana ianao, mety nanao asan'Andriamanitra ianao, fa tsy miadana ianao dia tsotra ny antony tsy mbola mifanena tamin'i Jesosy ianao, dia tsy mbola manam-piadanana ianao. Antsika androany hifampirary soa ato anatin'ity izy ity. Melohan'ny idirantsika rehefa avy eo hivavaka raha vavy marina rehefa avy eo tao anatin'ny batisa. Andaontsika hifampirary soa androany. Fa mendrika anao ry havana malala, mendrika anao ny fiadanan'Andriamanitra eo amintsika rehetra. Ataontsika amin'ny fotsika rehetra izany. Tsy azon'izao tontolo izao raisina, tsy azon'izao tontolo izao raisina, tsy azon'izao ina amin'izao tontolo izao ihany koa. Fa azon'ny olona rehetra izay mifanena amin'ny Jesosy. Halleluja. Amen. Anao isan'andro anao efa niaona aminay. Amen. Tupo.
sinao atokantraninao ao sofrany ny tenanao sofrany mba tonga amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Leo fanasantlany ditondra ny azavany anao manerana sa tontolo zao sikaratra fiadanananye ufeno fana hitsurusa kubanao amseta Sofrany tenanao sofrany ny amponanao sofnarany anao aminao any fiadanana le lalana sy fahamarinana se sosege io e amen Ombanao amin'izay ataonao any amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Ombanao amin'izay rehetra alehanao any amin'ny fiadanan'Andriamanitra ary avana malala. Androany tsika dia nanatanteraka batisa ary hoenotsika eto arahantsika eto androany mivavaka izay nataon'ny vavintsika Marina fanoloran-tenany tao anatin'izany batisa androany izany. Amelohan'izay dia melohan'ny nidirany tao anaty rano ary avana malala. Dia anisany raha nangatany ity ira ity. Ira nangatany ary ira manao antsoavo ihany koa ho an'izay rehetra mbola tsy tafiditra. Ho an'izay rehetra mbola mety variana amin'izao fiainana izao dia melohan'ny nidirany tao dia hoy izy hoe mba manana hafatra ihany koa ho an'ny olona izay mety mbola tsy resy lahatra. Melohan'ny ivavahany dia ataontsika ty raha mahafinaritra ty amino fa tsika rehetra ihany koa ny havana na misy olona any mbola misalasala ny amin'ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny batisa dia mino ako fa anisany ho taitra ianao ary anisany ho tonga saina ianao ary anisany va hiteny ihany koa ianao Jesosy azako mba te hiditra amin'izany rano batisa izany. Halleluia. Ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany afahantsika androany saintsaina saintsaina ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Halleluia. Raisitsika ny hafatra na mafimarina amintsika rehetra androany sao dia valintsika rehetra. Raha mbola misy marimarina amin'ny fiainana izao tontolo izao tsy mbola mieritreritra
zay mahasoa sy ampilamo. Manomboka eto dia ataoko voninahitra aho katarito aho ary lovy ary jereo foana amin'izay lalana liako sy amin'izay zavatra rehetra izay ataoko. Ataovy fitaovana ho anao aho manomboka ankehitriny izao. Misaotra Jesosy no namesanao androany ty andro ty anaovako batisa. Izay vady ataoko
eo ampiaratananao eo anatrehanao amin'ity andro ity ary misaotra ny fiarovanao ahy tamin'ny herinandro iny noho ny nahitako olona izay afaka hitondra ahy andeha any amin'ny toerana any amin'ny rano anaovako batisa androany raha tsy anao dia tsy toy izao rehetra izao ka hisaovanao indrindra any. Apakah menurut jika terabana perhitungannya? Apakah menurut bila isu anak kemudian jika mana jika Mariana? Soalnya jika Indonesia. Fitiavana matra kisainu, nitiavana wanai. Kaizana nampianetanao, ifamindraponao. Faindre favita tomkavaza namazane. Katsisi marumba, tsisi marumba, tsisi marumba, tsisi marumba. Mbana choi sanam sanam manabina nawanaye. Kusuavana mana isai, nuna sai natamina. Faidre favita tomkavaza namazane. Katsisi marumba, tsisi marumba, tsisi marumba, tsisi marumba. Mbana choi sanam sanam manabina nawanaye. Lazainon falarinane faraizae aita vuinaite andrai valimavake fatakaliana minamamufanae zayawaratinake fitaina tetike salama tanterake faime favita tumkaata anamazae
Haleluya. Tatsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny rahavavitsika ry havana malala. Hivavaka ho an'ny rahavavitsika marinatsika. Raha masitrakareo dia mitondra mavaka arytsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izao fahavitany batisa izao dia miten'Andriamanitra hoe ny devolo dia mierina tahaka ny liona mitady izay ho arapany. Ary rehefa mitady izay ho arapany ny devolo ry havana malala dia mahagaga fa any amin'ny zanak'Andriamanitra ny tena tadiavina. Ny olona efa anazy reny, ny olona tsy mivavaka sy ny olona mpijangajanga sy mpanao ratsy reny mitohy fotsiny izy, toy izany fotsiny ny hetsika ataony mba hahatonga andray novariana any foana dia tsy atsiaro tena mihitsy reny. Manohy ny hetsika ataony fotsiny izy any. Fa rehefa miteny ten'Andriamanitra hoe mitady izay ho arapany, mierina tahaka ny liona ny devoly dia mitodika any amin'ny zanak'Andriamanitra. Ny olona efa nanolo tena ho an'i Jesosy, ny olona tena manana programa ho any an-danitra reny mihitsy ny tena tiana rombahana ry havana. Fa androany vavakantsika ho an'ny vavitsika marina. Fa antsika rehetra izay efa vita batisa ihany koa teneno andrany hoe Jesosy malalo, omeo hery ahy hijoroako, omeo hery ahy hijoroako hatramin'ny farany Jesosy. Ety ampelantanako ny tapakila zao. Fa raha kely ny heriko dia mety ho votsitra ety ampelantanako. Fa omeo hery ahy Jesosy malala. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy ahy, misaotra anao izay ny fahalora-tenany rahavavinay marina androany. Misaotra Jesosy fa sitraponao no nataony. Ny dingana nataony dia tsy mba sitrapon'olombelona, tsy mba tenin'olombelona ny narahany Jesosy fa teninao, naloaka ny vavanao, nosoratanao mazava tsara Jehovahandriamanitra. Nanaraka an'izany mazava tsara ihany koa izy androany. Arabaky teny manao hoe izay nisy atao batisa no vonjena dia nino izy ary dia natao batisa izy. Misaotra Jehovahandriamanitra, mideranao zahay Jesosy amin'izany. Ankehitriny Andriamanitra, mitondra mavaka azy atao anatrihanao izay rehetrarehetra reto, mangataka ho azy Jehovahandriamanitra, tsy manana afa-tsy ny herinao izay Jesosy. Zahay tsy afaka ifampiaro, zahay Jesosy tsy manana hery ahafahanay miaro azy, tsisy ninina ahafahanay Jesosy momba azy akory na dia kely azy, fa ny herinao ihany ny afaka momba azy. Ary raha ianao ny nomba azy dia iza ny atohitra. Ianao ange Andriamanitra nefa miteny raha ianao ny momba, iza no atohitra azy. Satria fantatrao fa be tokoa ny fahavalo, manohitra ny fahavalo, miezaka manohitra ny fahavalo mandafo. Fa efa niteny ianao raha ianao ny momba azy Jesosy. Ary matoky an'izany teninao izany zay. Matoky an'izany zay Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainany, fa tsisy atohitra azy intsony manomboka amin'ity androany ity. Hatramin'izay Andriamanitra ohatran'ny nandavo azy ny zavatra rehetra, nalemy teo anoloany tranga ny zavatra rehetra izy. Mety nisy fotoana tena nanafika azy mihitsy ny devoly, nanafika azy ny fahavalo tamin'ny alalana tranga ny zavatra maro teo amin'ny fiainany. Fa androany Jehovahandriamanitra, mitsangana ianao amin'izao fotoana izao eo anoloan'ny rahavavinay marina, ary anjaranao no manontany manomboka amin'ity androany ity, iza no atohitra. Haleloia. Manoloana an'izay mety ho fahavalo, manoloana an'izay mety ho ady, manoloana an'izay mety tsanga ny zavatra Jehovahandriamanitra, ianao no hiteny eo anoloany manao hoe iza no atohitra. Haleloia. Misaotra anao azy Jesosy, dia izy mandra-piavinao ty rahavavinay ity. Raha mandra-pialany eto an-tany ka mbola tsy avy ianao Jesosy, manana hifantanana tsara izy, azo antoka no aviny. Tsy atahorana intsony ny aminy Andriamanitra, tsy atahorana intsony no aviny Jehova, fa manana trano mahafinaritra izy, dia ilay trano tsy natao tanana fa ianao no nanao azy.
miandry azy ny toerany, miandry azy ny satroboninany. Raha toy izy ka mijoro dia tahaka ny rehetrarehetra iampy ihany koa Jehovah'Andriamanitra miandry anay ny toeranay. Haleloia. Omeo hery izay tsirairay avy ijoroanay. Arakaraky ny mahakaiky ny fiavianao, ny mampirimorimo Andriamanitra ny ady, mampamafy lenay ny tafiotra. Fa ny zavatra fantatray dia tokana momba anay ny Andriamanitray. Arahinao ny momba anay izy anao atohitra anay. Haleloia. Tsisy afaka ny anohitra anay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra ny ambanin'ny tany dia tsy afaka ny atohitra anay satria Jehovah Andriamanitra ny lanitra no momba anay. Misaotra Jesosy, misaotra Jehovah Andriamanitra, mankasitraka Jesosy malala. Haleluia. Amen. Aoriana tia dia entana Andriamanitra. Haleluia. Amboarina toeranao fa entana Andriamanitra. Aoriana tena Andriamanitra dia iterana Andriamanitra. Haleluia. Sejansang kelifianku Mulavjai diampita Nilanau Jesus kelifianku Paketan sapu-sapu Sejansang kelifianku Mulavjai diampita Nilanau Jesus kelifianku Tu sini anusamu Haleluya. Untuk sojak parani segala bersama katakan deriva. Tulis kini terfiasa untuk sojak parani sampai dikianku. Sesat sini anusamu Diri satu untuk suasana farani Diri satu Tulis kini tak bisa untuk suasana farani sampai di tiadaku. Haleluya. Iensikana na kami ni Andriamanitra. Itaira na rin ito sa vita patisa ni Jesus. Hallelujah. Nagsanggaran Jesus Alfonsanku Din mafunita filtra Nasonyo sa pangina. Anong kabuan Isusa Angina ya opsiana na rin sa vita patisa rin. Jesus anapayefana bebe kukuitenyo sa pangina. Sagara Alfonsanku mafunita filtra Nasoni unto pangina Challenge kami sama Sesat sini anusamu Diri satu Untuk suasana farani Diri satu Tulis kini tak bisa Untuk suasana farani Sampai di tiadaku Sesat sini anusamu Diri satu Untuk suasana farani Diri satu Tulis kini tak bisa Untuk suasana farani Sampai di tiadaku Diri satu Sesat sini anusamu Diri satu Untuk suasana farani Diri satu Tulis kini tak bisa Untuk suasana farani Sampai di tiadaku.
dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a. Miloha ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia aondreo ny lohanao ny atokantrano any dia mangatahy anao fanahy masinao mitenena amiko androany. Matiantoka tsika ravana raha mandalo fotoam-bavaka tsy naray tenin'Andriamanitra avy aminy. Angatakatsika amin'izao fotoana izao a. Fanahy masinao misotranao zay misotrany amin'ity fotoam-bavaka ity androany. Ary ankehitriny a raha tonga ny fotoana Jehovahandriamanitra enonay ny teninao dia irao ny fanahinao masina ametraka izany teny izany a ao ambavana izao mpanomponao izao. Sotra Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra androany ny fahasoavana izay ataonao. Sotra fa tamin'iny alina iny ianao dia nifona ho anay tsy ray avy reto dia indreto izay a velonay na daholo. Tsy narefa mpatesan'izay tamin'ity androany ity. Mety misy ny ambava ahoany fa mbola anao famindram-ponao dia indreto izay tafavoreto. Raha tonga eto izay Jesosy a dia ny teninao ane anasitrana, ny teninao ane amoky, ny teninao ane apitraka. Ero anay rehetrarehetra amin'ity androany ity. Ka raha miala eto izay a dia olona voky ny tenin'Andriamanitra. Apetrako ny momba azy Jesosy, apetrako ny fisainako fa ny fanahinao masina ny teny manomboka eto. Voninahitra ny anaranao rery ihany a. Ny fanatrehana ratsy rehetra tsy manan-kely tsy manam-pahefaneto amin'ny anaram-herin'i Jesosy Kristy tompony sabata. Misaotra Jesosy a. Mitenena voninkenanao zay a. Halleluja. Amen. Halleluja. Dia mirabantsika rehetrarehetra zay tratrantsy eto indray androany a. Fifaliana be mihitsy antsika androany. Isaka ny misy batisa zany tena fifaliana mihoatra noho ny hafa mihitsy. Satria dingana anankiray ngeza be tsy vetivety ny tonga amin'izany dingana hoe batisa zany a. Fa nisy lalana sarotra atao, nisy lalana lava atao a. Ary betsaka ny olona netina netrehitra hoe ho atao batisa fa teny andalina teny a mety tsy natody hatravo farany, mety nisy ny fanelingerena tsaroko nisy anavavy anankiray zay naniry mafy mihitsy no atao batisa dia tena tsy haiko mihitsy ravana fa za ohatra ny mieritreritra zany hoe ho vita batisa le ty raha nabavy ty sa tsy ho vita fa tena tsy vita batisa izy ry havana malala. Za dia tena aminareo androany hoe nareo rehetrarehetra reo a zay vita batisa mitodika manokana amin'ny ranabavy Maria ty anahy soran'Andriamanitra fa fanaka voafidy ianao a no vidian'Andriamanitra. Falitsika sakatsakana misy, ny ady misy, ny batisa ny afo eo fa tadidio fa orinan'ny batisa ihany koa dia misy tanan'Andriamanitra miasa bebe kokoa satria eo a tena tafiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Hatramin'izay ianao a mety zazasary fa ankehitriny ianao a tafiditra anatin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia araka irantsika teo mihitsy hoe adidiko ianao izy Andriamanitra zanako sy asan'ny tanako dia oka ho adidiko ihany ka dia maharetatra amin'ny farany. Misy roa rehefa pahelintsika amin'ity androany ity a satria fotoanan'izany ny fotoana toy izao. Dia miarabantsika rehetrarehetra zay tonga eto androany a misaotra andreo tonga eto ao anatin'izao fitandremantsika ny andro sabata izao a dia ny fiadanan'i Kristy any anapaka anatim-pontsika tsirairay avy. Dia io ny tena androany sambara izay manao ny sabata ho fafinaretany ka atao ho fafinaretanao ty andro ty fa aza ataonao hoenta mavesatra aminao mihitsy ty za dia tsy afaka mivoaka ny trano fa dia eto fa atao ho fafinaretanao mihitsy. Halleluja. Dia ho hitanao zany fahasambarana entin'izany fitandremanao a ny andron'ny Jehova ny andro sabata izany. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra aritsika amaky ten'Andriamanitra fampidirana aloha tsika mbola tsy tiany tena ten'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Lioka. Any amin'ny bokin'ny Lioka toko fa 17 Jesosy dia mampitandrina antsika rehetrarehetra. Zao ny fampitandremana nataon'i Jesosy. Azo avadika zay tele sara azafady. Misy zavatra amboarina kely vetivety a. Alleluja. Ao ary lasa aritsika ao amin'ny bokin'ny Lioka. Bokin'ny Lioka toko fa 17 no vakitsika androany. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Lioka toko fa 17 andininy fa 4. Hoy ny ten'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny andro Noa
dia izy toy izany koa amin'ny androny zanak'olona nihinana izy nisotro izy napakabady izy navoaka navoaka-pakarina izy mandra-piavy ny andro izay dirany no atao amin'ny samby fiara dia tonga ny safodrano ka nandringanana azy rehetra ary taka ny tamin'ny andro ny lotako nihinana izy nisotro izy nividy izy nivarotra izy namboly izy nanao trano izy tsika rehetra ao anatin'izany daholo a mihinantsika misotrotsika mividytsika mivarotsika mambolytsika miasotsika tsy afaka mbola mitsahatra zany tsika tsy afaka no ohatran'ny olona zany hoe miandry an' Jesosy dia andao tsy hanao nininona tsoa efa ho avy Jesosy fa mitoy ny fiainana manao trano zay manao trano dia manaova trano zay mamboly dia mambolé zay miasa dia miasa fa zany ny zavatra ataontsika eto daholo saingy fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao a Sodoma dia nisy afisolo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra dia ho taka zany ny andro isehony zanak'olona ary tamin'izany ny andro zany tia ny afatra ngezabe teny amin'i Jesosy ary amin'izany andro zany a zay eo an-tapotrano ary nentany ao an-trano dia aoka izy tsy hity nahaka izany ary toy izany zay any an-tsaha aoka tsy verina amin'izay efa nilaozana izy 2:30 tsarovy ny vadiny Lota halleloia tsarovy afatra ngezabe zany ary io ny fototsy ny toritentsika androany atsiaro ny vadiny Lota tsika androany zany hoe nisy zavatra teto ry avako malalako nisy zavatra nitranga teto ny fiainana ny toy tsy hoe tsarovy Lota na dia tokony ho tsarovy alary Lota fa i Lota mantsy dia nanana fifandraisana tamin'izany atao hoe tany Sodoma sy Gomora zany no ay tsy resahantsika intsony efa resahantsika zany androany tsika resaka manokana momba ny tanànany Sodoma sy Gomora avana malala izay tanàna ny famatotra ambo antsaina aranofo tamin'ny Lota mianakavy fa eto misy fampitandremana ho antsika ho avy ny farandro ho avy Jesosy ho ravy ty zao tontolo zao ty ary mbola ho rava noho ny tamin'ny andro Sodoma sy Gomora ty zao tontolo zao ty ny fahotana zao ny azava kely atsika ndoloka jerentsika hoe inona ny zavanitranga tamin'izany Lota sy ny vadiny zany iverintsika any amin'ny Genesis jery tantaritsika androany any amin'ny bokin'ny Genesis a manomboka any amin'ny andininy Genesis 17:10 misaotra nareo mankasitraka mampionina fa anatin'izay fotoana nafinaritra izay miova kely moa tsika androany fa aoriana ny tolotetsika vao nao fiderana Genesis 17:10 dia nisarahany Abrahama sy Lota sy ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tsy Abrahama ny resahantsika androany fa izao ny zavatra nitranga rehefa niala tany amin'ny taniny Abrahama dia nanaraka azy ny zanadramany Lota dia zanan-kiarana zokiny Abrahama dia nanaraka tany azy zany hoe zanadralany Abrahama zany Lota dia ianao rehefa mifanakaiky mifampikasokasoka amin'ny olona misy fahasoavana dia ianao koa idira-pahasoavana ianao raha mihaona amina olona miaraka amin'ny olona mpifoka-sigara ao anaty tômôbila dia misy olona mifoka-sigara voaka avao ianao maninona misy fofon-tsigara mandeha makany amin'ny varotra ranomanitra ianao voaka avao ianao manimanitra ianao fa ianao koa raha miaraka amin'ny olona misy fahasoavan'Andriamanitra dia tahin'ny tompo koa ianao voaka eo ianao mikasokasoka amin'iny olona ianao ka i Lota tsy Lota no nitahin'Andriamanitra fa i Abrahama no nitahin'Andriamanitra ary zay rehetra nanaraka azy zay nombany Abrahama dia nitahin'Andriamanitra halleloia dia nanaraka azy tsy haingo izao ny zavatra nitranga tsy mitovy mihitsy ny Abrahama sy Lota samy manana fisainana roa samy hafa atsimo sy avaratra ary Andriamanitra dia misy fotoan'Andriamanitra mampisaraka atsika amina zavatra tsy apahantsika mandroso ara-panahy misy fotoana ampisarahan'Andriamanitra amin'olona mihitsy ianao rehefa olona na tontolo iainana tsy ampandroso ara-panahy aminao dia jereo tsara fa raha tena tian'Andriamanitra ianao androso dia ampisarahan'Andriamanitra ka teto
nisy ady tonga. Lasa ny ady ny mpiandro ondry ny Abrahama sy ny mpiandro ondry ny Lot. De Abrahama moa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy de tsy tia raorao, tsy tia gidragidra. Zao zavatra antrango izy Abrahama any amin'ny 15. De Abrahama tamin'ny Lot kare isika mba tsisy ady amintsika roa lahy, ny amin'ny mpiandromboko na mpiandrombonao fa piralatika. Motsy eo alohanao fa nytandrendra masina ianao. Aroka isaraka amiko ianao. Raha hanavaratra anao de hanatsimo, raha hanatsimo anao de hanavaratra. Teny eo ihany de nipotra ny mahalota ny Lota. Nipotra ny mahalota ny Lota. Any amin'ny 15. Hoy ny ten'Andriamanitra voatapitra ny tena Abrahama ndao isaraka, tsy nasiany Lota problème ny isaraka amin'ny Abrahama, fa ny zava-dehibe tamin'ny Lota izy ny hafarako, anahoana ny fiainako. Tsy de alelo ny Abrahama fa nijery no avy to de hoy ny ten'Andriamanitra 15 de nanompo masony nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana atranakaiky ny Zoara fa azondrano avokoa izy rehetra taloha nandravahan'i Jehova ny Sodoma sy Gomora zany, tahaka ny sahan'i Jehova sy tahaka ny tany Egypta. De nividiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny atsinanana izy. Ka de nisaraka izy roa lahy, ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonona tao an-tanàna teny amin'ny tany amoron'ny Jordana ka nifindrafindra trano Sodoma. Ary mponina tao Sodoma de ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehova. Tsy mety afa-po Lota ry havana malala. Io tsara i Abrahama nijanona tamina toerana ray tao a-Kanana. Izy Abrahama mety amiko ty. Fa i Lota izy hoe tany atsinanana izy aloha de efa nisy tany tsara ihany teny amin'ny sisiny Zoara, teny amoron'ny Jordana. Fa tsy mety afa-po fa nijery foana ny tsaratsara kokoa. Ary ny olona rehefa misy an'io fanahy io, fanahy ratsy io, i olona tsy mety tanao ny mpanompo sampy mitady ny zavatra bebe kokoa foana. Raha manao sorona, ary fantatry ny devolo zany, manao sorona kolamena izy androany, manao sorona ondry lafotsy izy rapitso, manao sorona ombola mazavaloha izy rapakapitso, ny zanany ny alefany any ny efarany. Satria manino mitady foana ny zavatra tsy mety afa-po. Fa teo ambony, teo lehibe, teo ngeza, te ahita ny tsara ary tsy mety afa-po. Za tena miteny anao fa avy amin'Andriamanitra, ny fanaman'Andriamanitra rehefa aminao de mahafa-po anao zay tondran'Andriamanitra anao. Tsy hoe tsy handroso ny fiainanao, tsy hoe tsy hitady zavatra hivoatra anao. Fa misy olona tsy mahatombona mihitsy, zay eo tsy mety aminy. Misy olona tsy mety afa-po. Raha ianao anisan'ny olona tsy mety afa-po zay zavatra eo ampelantananao. Misy tomobila ohatra tianao, tiako raha mba manana iny, voazonao ray volana. Teo be antiaka, alao solona afaka. Ay te mba hanao ohatra zao, tsy mety afa-po de tadidio. Fa tsy fandrosoana akory zany na fivoarana. Fa tsy mety afa-po amin'Andriamanitra raha tsy voatery tsy zavatra tsara akory zany. Ary nefa rahan'le olona de tsy maintsy ho takan'ny Lota ihany, nitady. Nefa raha tonga tao Sodoma. Iza moa zany Sodoma? Zany Sodoma zany ny hevitry ny teny atao hoe Sodoma de hoe mirehatra na hoe may. Mbola tsy nisy Lota de efa fantatra fa hirehatra io tanàna io. Tsy hoe fatokavany Lota tao na Sodoma io, fa efa Sodoma io Lota no nisisika. Oaiza? Wow! Tsy mety afa-po tany sisiny rano. Efa navokatra ny tany hitany Pozy Lota mbola tsy ampy zavokatra zany, mbola tsy miliardaire tsika. Millionnaire ianao. Tsisy nahory ianao. Hoy Jesosy tampahatra monina izy hatramin'ny rano atao, misy nahory anareo fa raha i Lota ny antany eo, mbola tsy miliardaire foana ve za Jesosy? Alao ndray aloha iova kely. De nitady tonga tao amin'ny tanàna atao hoe may na hoe mirehatra. Dikan'ny Sodoma de may na mirehatra. Tanàna anankiroa ny ratsy indrindra satria tanàna efatra ny tena nidorona tamin'io: Sodoma, Gomora, Zeboim. Fa reo tanàna roa reo tena niavaka tamin'ny faharatsiny. Sodoma de niavaka tamin'ny fanompo-tsampy tena mirehatra sy ny kolikoly. Gomora ndray ny redareda tamin'ny fahavetavetana. Tsy tao Sodoma nisy ny ataon'ny olona hoe sodomita sy ny sisa, fa ny tena marina tao Gomora ny tena nisy ny fahavetavetan'ny lehilahy sy lehilahy sy ny vehivavy sy ny vehivavy sy ny olona miray amin'ny biby tao Gomora. Fa nandeha Lota tsy mety afa-po
tsy nety taminy zay zavatra efa nomen'andriamanitra azy dia nandeha tamin'ny fisainana be calcul teo amin'ny fiainana efa teo amin'ny toerana nety fa tsy nety le teo mbola micalcule atsy ka le Sodoma sy Gomora io dia tanàna misy solofara sy asphalte hitanao ohatran nireny tany ho anareo izay efa naniny amin'ny sisiny any afaritra andrefana Antananarivo manomboka amin'iny arivo mamy hatrany Atsiro mandidy ana Lavory Apefy misy tanàna ohatry mavokatra misy solofara ao ambany be volcan taloha solofara sy asphalte zavatra mirehatra ao ambanin'ny tany reny dia mitondra fahavokarana reny tarina misy volcan reny rehefa midina le lavy iny dia zao rehefa maina iny dia mahavokatra be le tanàna io zany mahatonga ny tanàna andrefa iny mahavokatra be dia tao a Gomora sy Sodoma tena nahavokatra teo amin'izay raikitra tao io zay zavatra lehibe ao am-ponao mahatamananao eo inona lehibe tao am-pony Lota fahavokarana zavatra tsapain'ny tanana rendrarendra n'izao tontolo izao ka misy eo ka tena nahavokatra zany tanàna zany dia teo izy no mijanona nanolo-ponenana saingy izao rehefa namalala nisaraka izy roa lahy i Abrahama kosa nanaiky nijanona nanaiky nisaraka tsy nanatsafidy zay tsy alehanao ny Lota dia alehako ny zava-dehibe tamin'ny Abrahama dia zao fantany fa raha Andriamanitra miteny taminy hoe hitondra azy fantany fa tsy nanaraka ny Abrahama tsy nanaraka i Lota Andriamanitra fantatry Abrahama fa na mijanona azy izy dia mijanona eo aminy Andriamanitra halleloia ianao nizaniza hisaraka aminao nizaniza tsy maintsy voatery hisara-dalana aminao tazony hijanona eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra Andriamanitra efa niteny fa ombanao halleloia ary tsy mampatahotra afa miteny foana anatsampianarana hoe tsy mampatahotra miaraka amin'Andriamanitra na hainao rery ara sisany miazakazaka na hainao rery ara sisany mbola mivavaka dia mivavaha fa amin'izay ahivavahanao dia manaraka anao Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra ny Abrahama angeravana ny tsara indrindra ozy Andriamanitra ny amin'ny 7:40 rehefa hitany Andriamanitra fa mba nandeha hevitra kely teo Abrahama dia niteneniny amin'izay avianao miaka reto ary Jehova niteny tamin'ny Abrahama torina nisarahany tamin'ny Lota nanao hoe atimpahazony masonao hatrany amin'ny tany itoeranao ty dia mitazana mianavahatra mianatsy miatsinana sy miakandrepany fa ny tany rehetra zay tazanao zany na any amin'ny 4 kilometra dia omeko anao tanao tsy matiantoka anao mijanona miaraka amin'Andriamanitra tadidio zay mety etretinao fa lasan'ny olona ny tombotsoa an'ity tany ity tsy eto ny tombotsoanao fa Jehova nilovanao halleloia dia lasa fa sainga ny zavatra nahavariana dia izao ny zavatra rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra ny andehananao dia tsy sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy any Andriamanitra zany mahatonga antsika manao ny sitrapon'Andriamanitra mba ahatonga n'izay alehantsika rehetra dia misy tanàn'Andriamanitra aza mandeha fisainanao fanohatra amin'Andriamanitra zany fa arao zay hitondran'Andriamanitra fa any amin'izay alehanao dia any ny tanàn'Andriamanitra halleloia andiny 7:40 Genesis 2:7 zao ny zavatra nitranga ny soramandry na tsy amaky ny lavabe azy zao ny soramandry ny namabonan'ny Lota naninona zany Lota babo Lota babo misy mpanjaka matanjaka be mihitsy misy mpanjaka anankidimy fa anisany natanjaka indrindra tamin'izany zany hoe Kedorlaomer dia nitambatra ireo mpanjaka ireo dia nanafika ny tanàna rehetra zay sendra azy mpanjaka ny Sodoma sy Gomora zany dia mpanjaka natanjaka fa tsy natohatra reto mpanjaka 5 nanafika dia nrobainy daholo ary zao ny zavatra nitranga rehefa voababo ny tanànan'ny Sodoma dia zay olona atao Sodoma zany dia babo dia izy moa lasa tany Sodoma Lota menakavy ry havana tia zao tontolo zao mampiazakazaka ny olona ity hoe mety ny atao mahafinaritra mamirapiratra dia mahavariana fa zao mbola afaka babo
firenena matanjaka, fanjakana natanjaka, fa mbola nisy ny natanjaka noho izy. De voababondry kely Kedorlaomera sy ireo mpanjaka takandry Amrafela mpanjakany Sinara, Arioka mpanjakany Elasara, Kedorlaomera mpanjakany Elama, Tidala mpanjakany Gohima, mbola babo. Ary rehefa babo izy de tsisy fanavahana fa de nitsoka ny mpanjakany Sodoma sy Gomora de ilota menakavy andininy fa 12 amin'ny Genesis 12. Ary namabo ny zanatra lahany Abrahama koa izy de lota mba mifananatra de lasa nandeha fanonona tao Sodoma koa lota. Hitanao zavatra niazakazahan'ny olona. Inona moa ny tanjony? Tsy ara-panahy mihitsy ny tanjony lota raha nakao Sodoma izy fa ara-nofo, anangan-javatra, anomana avenira mahafinaritra. Tena hoe tena anangona sy anangana ny iaterana lahatra izay. Tsinjo ny vody andro merika, manao eparina. Raha avy tokoa ny tokoa, fa tonga ny tokoa ny tokoa, lasatra amin'ny fananana. Izy babo, ny fananana rehetra, babo. Iana rehetrarehetra tsy mbola vita batisa ireo, iana rehetrarehetra mbola tsy niova fo ireo, de tadidio, babo. Babo. I Abrahama tsy babo. I Abrahama fa voatsodrano. Misy aminareo manaraka eto mbola be dia be aminareo mbola tsy voatsodrano. Mbola tsy niova fo. Mbola mifikitra eo amin'ity zao tontolo zao ty, de tsara fantatrareo fa babo nareo. Mety miaina tsara nareo androany fa azadino fa voababo ianareo. Voababo hatramin'ny fananana. Ary tadidrio fa ianao ninona tanjaka sy arenanao. Misy hery foana eo ambonitsika. Misy hery foana manapaka eo ambonitsika. Ary tsy nanapahany zany Kedorlaomera zany tsika. Ny devoly manapaka eo amin'ny fiainantsika taloha. Manapaka eo amin'ny fiainan'ny olona. Afaka manan-karembe ianao. Matory eo ambony fandriana volamena takany filoham-pirenena Amerikanina taloha. Fa mbola afaka manofy ratsy foana ianao. Zay na hita olona manana misy alefa namanambady reny. Fa tena amin'ny alina tsy avela alefa namanambady matory. Fa tena ohatrandreny mitolo eny ambony ringy reny amin'ny alina. Nefa ny olona matory natao atoriana. Mijery foana manapaka eo ambony. Voababo hatramin'ny fananany. Saingy izao ny zavatra mahafinaritra. I Abrahama na de nisaraka ary izy Lota de tsy nataony Abrahama ho fisarahana mandrakizay. Ianao io mahalala an'Andriamanitra ianao. Fantatrao Jesosy iza tamintsika ny tsy efa nivavaka. Resy ny fotoana nilozanao Jesosy. Hoy zaho any a Sodoma, zaho any a Gomora. Anna mavokatra Jesosy. Eto amin'ity misy anaty, eto amin'ity fiainantsika ity Jesosy tsy mampisokatra ny fiainako eto. Voafefe be aho eto. Tena tsy mipotra ny tena momba, tsy mipotra ny tena fahatsarako. Fa mbola voankizy voafiry taona dia efa tahaka ny raneny be re, efa tena satria manino? Misy zavatra ao amin'ny Jesosy ao misy vala ao ny zanak'ondry eo, riondrin'Andriamanitra ao, misy vala. Raha ianao ny olona libra be tsy ohatr'izany, dia tsy ao anaty vala ianao. Hoy Paoly hoe voageja manodidina izay, fa ho an'ny olona tia an'Andriamanitra sy mahafantatra ny tombotsoany mahavoageja azy. Iza ny mangeja anao? Ny Paoly didin'Andriamanitra ny mangeja azy. Voageja manodidina izay izy zany hoe voafe manodidina fa tsy tery. Halleloja. Dia iny fa nisaraka dia ohatra tsika Lota nisaraka tamin'ny Abrahama dia ohatra tsika nisaraka tamin'i Jesosy. Hoy izy ianao za taloha efa mba nandray fanasan'ny tompo. Za rehefa nataloha tena mahavariana. Mahavariana ty zavatra anankiray. Nisy fotoana niala sigara. Tena mba hatramin'izao tena mietrehitra hoe Jesosy ino ny tiana azo niala sigara dia efa tafiala sigara 3 volana aho. Fa tamin'izany nianatra katekômena. Dia ndraisina mifandray. Jesosy nindray fanasan'ny tompo. Dia nanao fety. Ny vita ny fety
za sy ny cousinko rehetrarehetra nandeha nanana fiarakodia kely Volks coccinelle zay tamin'izay andeha ho aiza mbola miaraka amin'ny complet cravaty miaraka amina valopo be dia be misy tsodrano ity avy amin'ny taty anina ity avy amin'ny totomenakavy ity aty aposika nyaingy tao andehandeha vao niala teo an-trano dia vidy vana ny valopy dia alefa iantsenana valo laza tafiditra anaty Volks coccinelle kely iny nyaingy nanomboka any amin'ny amin'ny 5,000 teo nanomboka verina foka sigara nisy foka sigara nisy sotro toka nitohatra amin'ny fivoahan'alina nienjehan'ny polisy zay ozy nareo satria zao ny zavatra nataoko miala avy aty hoanantsika mahita an'eo amin'ny alakely eo dia avy aty ohatra avy aty Ambojatoko zany anao midina dia za rehefa mamy taloha dia manao zavatra manao teo hitan'ny olona hoe sasa dia avy aty Ambojatoko aty midina avy aty andohana analakely ozy ianao miaraka amin'le Volks coccinelle kely mifiletaka kely olona be dehibe zay ny anatiny zara raha afaka mamindra vitesy fa eo daholo ko zahako rehetrarehetra dia mandeha dia rehefa tonga eo amin'le lalana mizara roa amin'ny avenue iny dia za tsy mandeha aty amin'le hitanao le aty amin'io manaraka aty amin'ny ina moa zany naza elektronika sy ny karazana raha ho any amin'ny gara fa za nandeha aty amin'le ilany aty amin'le sensika aty mandeha mafy be satria mamy satria tsy lamboty avitaiza rehefa amin'io voatamle certificat mbola ao an-trano raha mifania tamin'ny pasitera ray tamin'izany dia gaga efa tsy izy hoe le voana nandray an'le sakramenta loza nke zany dravana fa ohatrany hoe mezany lasa mandeha amin'iny aty amin'le sens interdit zay mandeha tratra enjeha amin'ny polisy amin'iny mandeha any an-tsara lalàna iny tratra amin'ny polisy loza verina ny foka sigara verina tanjona mbola vola avady koa nomena le polisy le amin'le jerena avy amin'ny toto dia vao kelikely dia tsy mety amin'le polisy avy amin'ny dadato dia jerena zay mena le vola taty zany fenofeno vola valopy tsodrano iny renina no tafabaraka ryavana inona moa zara tena tiako atongavana teo dia zao tsika dia tahaka ny lotany saraka tamin'ny Abrahama nisy rahantsika tamin'i Jesosy mba raisinao antsena kely zany avana fa raisina fanasany tompo zany iny ka tiako omeny zany iny mba hifanakaiky bebe kokoa za inona nataoko voameny fanalavitra kokoa ditra nge raha van'izany tamin'izany mamitampony eo amin'io tsara lalàna io mbola le akanjo tamin'ny atoandro miatsa be mihitsy le olona ditra le nova costard cravatte daholo fa mamitampy miaraka amin'ny valopy maraina no ny andro tsy hitantsony hoe i ho an'izay mba nanoratra mba nisy nitsarovana hoe avy amin'ny dadato ihanina vola 10,000 francs fa zay tsy nasotra tsy fantatra hoe ohatrinona reto anaty ty tamin'ny anina lasa ny varotra masikita zao zavatra mitranga ny fisarahany Abrahama sy Lota ho an'ny Lota tsisy ny rarahinany Abrahama tsony fa tamin'ny fotoanany tsarahany tamin'ny Abrahama toy hoe mivita ny fiaina koa tsy mila naotsony ary andy-da ho an'ny Abrahama dia zao zanadralahako iny alleloia zanadralahako iny Jesosy raha tafasaraka taminao raha tonga eto ianao androany firy taona zay ny sarahanao tamin'Andriamanitra firy taona ianao zay ny lasa nandeha tadideo fa ho amin'i Jesosy tsy fisarahana mandrakizay akory ary raiso fahasoavanao anao ty fotoana androany ty iranabavitsika marina ty anay zao mino a ka tsy teto amintsika teto izy vao mivavaka efa bolana izy zao ny teto ary misy aminareo songonany a misy aminareo efa herintaona eo fa izy to dia nandroso izy na ny anarany izy raha ho anareo zay izy nge le zanahary ambony valera taloha tedinao le misy hoe zanahary ambony valera marina ty anay niova ny anarany niova ny fitondran-tenany niova ny toepony efa nivavaka izy taloha fa mety nisy ny fotoana nialahany tamin'Andriamanitra nangatsitsika ny fanompona misy amintsika mihitsy rehefa tsy mila an'Andriamanitra mety ny atao ohatra ny saraka mandraka zay tsisy ilako an'izany Jesosy tsisy ilako aleloa sy amainina fa tadidio
Fitiavana mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ary zany mbola nampaharitany famindram-pony taminao. Ho any Abrahama tsy fisarahana mandrakizay iny. Ozy Abrahama mbola ho avy ny fotoana ifankahitantsika. Ary Abrahama mahafantatra fa toerana tsy mety no vidiny Lota ry havana malala. Io fanapa-kevitra an'izitsika inge, za iverin-dalana. Za tena tsy vavaka tsony fa mandisy fanantenana ozy le olona vazaha resaka tamin'izay. Izy zany lasa ate, lasa tsy mino an'Andriamanitra. Fa maninona aho? Za izy tsy mino an'Andriamanitra, tsy te harararamonina zany. Fa maninona aho? Za izy tsy tiany. Fa maninona aho anao miteny tsy tiany. Raha tsy zany leo izy nanalika kely izy. Io alika kely io tena tiany. Tena rary. Dia teneny hoe Andriamanitra sitrany io dia maty le alika. Tsy tia an'Andriamanitra izy mandraky tiana, tsy mila an'Andriamanitra mehezany fotsiny hoe pas hoe mivavaka zany no le alika kely. Misy olona tena hoe za lasa ate, za tsy mivavaka tsony nefa nalala an'Andriamanitra hatramin'izay. Fa Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra tsika. Andriamanitra tsy te za tsy mila nintsony mandrakizay. Fa rehefa tsy mety nataony Lota, voababo Lota. Jerentsika tsara zavatra antranga, 17 amin'le Genesis 4:20. Ary tonga ny anankiray dia efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo, izay monina tany akazo telo vita amin'ny Mamre Amorita, rahalahin'ny Eskola sy Anery. Fa ireo dia olona vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nare Abrahama fa lasa kobabo ny ralahatra, dia nitondra ny ompikely ny 810 amin'ny telonjato izy, izay efa nainy ady ka nanenjika hatrany dany. Dia nitokotoko amely azy no ny alina sy ny andevilahany. Dia namely azy izy ka nanenjika hatrany Hoba, izay ao avaratry Damaskosy. Ary napody ny fananana rehetra izy. Ary Lota ralahany sy fananana dia napodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Alleloia. Ny zavatra nitranga zany dia zao. Dia nivoaka mpanjakan'ny Sodoma hitsenan'ny Abrahama teo Andohasary Save, lohasahan'ny mpanjaka izany. Ka niverina izy avy nandresy an'ny Kedorlaomera sy ireo mpanjakany omba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka hitondra mofo sy divay. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano izy ka nanao hoe hotanin'Andriamanitra avo indrindra ne Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary isaorana ne Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tanany. Dia mena Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Teo nisy voalohany fanaovana ampahafolo karena. Alleluia. Fa tsy hidirantsika le amin'izay. Fa zao avitra i Lota sy ny fananany sy ny vady aman-janany. Misaoran'Andriamanitra anao tsisy nanimbilana tany amin'ny nalehanao tany amin'izao tontolo izany rehefa olona efa mipika kely anao vao tonga amin'i Jesosy. Hoe iny zany ianao? Foka rongony, foka inona? Misaoran'Andriamanitra misy any no efa nalasanana. Zay maropon'Andriamanitra dia mahita hoe mesy mihitsy rehefa olona mpahelezina io. Efa hitanao mihitsy efa nanimbilana kely tsy tafaverina tanteraka le babo. Efa somary misy latsa kely zany. Na fomba firesany ianao ohatry ny ampahafy zay. Fa ianao raha mbola ara-dalàna be mihitsy ianao tonga eto babo nge ianao e. Fa nasotominy Jesosy tany tafaverina daholo na ny saina na ny fanana na ny nofo na ny vatana. Tena marina zany teko zany. Misy olona tena hoe misy namana izay mpiara-mivoaka zava-mahadomelina taloha. Dia zany zavana taloha efa mivoaka zava-mahadomelina. Izy efa mifoka isan'andro dia efa lasa misy kely. Dia ianao vao avy lavitra ry ianao rehefa tamin'izany fa izy efa misy vokely. Ohatra vao aparihana, ohatra ny Analakely. Ry lavitra be ry ianao dia matonta izy. Dia tolono mafy be ny anareo. Dia ohatra hoe verivefa akaiky kely ngamby ianao. Moay rarato e! Dia fampihotriny le amin'ny film ireny. Zany foana mifanao. Fa ny lafinatra efa dekona izy taty ariana efa lodomandro izy. Fa efa dekona ngamba izy vao andizana le mifalaisana iny dia iza mila dia efa lasa nisy anina kely. Fa zay dia misaoran'Andriamanitra ianao. Misaoran'Andriamanitra. Tafaverina amin'ny laoniny ianao aloha avy tao amin'ny babo tany. Fa ny zavatra nampalahelo kely dia zao e. Avitra teo i Lota. Dia nakaizy Lota rehefa. Nakaizy Lota. Niverina tao a Sodoma izy. Mbola tsy ampy anazy ny teo. Ary toetra antsika olombelona zany. Marary tsika. Jesosy.
hitanao i Ezekia, raha tena mamaky ny tantaran'ny Ezekia tsika, Ezekia le narary de le tenen'i Isaia hoe ianao faty fa tsy ho velona lazao ny fianakaviana de nitomany izy Andriamanitra tsarory volona de anako teo anatrehanao de nomen'Andriamanitra 7 taona izy 5 taona fa tena rehefa arahanao ny tantaran'ny Ezekia ny 5 taona ny any Ezekia de mbola nanenenan'Andriamanitra indray satria naniny tsy hainy Ezekia ny nanonitra tao anatin'izay ty za mba misy 5 taona omen'Andriamanitra na de anaovako zava-mahafinaritra nanompan'Andriamanitra izy fa nisy ny fahalemena be dehibe any Ezekia tao anatin'ny 5 taona ny ainany zany hoe isika ngeny avany rehefa babotsika fonjemo za Jesosy ity le zanak'amaditra misy ny rahalahy teo zay anova de mba mahakasika anazy misy le hira le hoe ity ilay zanak'anany faive de isan'andro izy voavoaka ato izy misy tan'izany hoe zaho izy iny tena tiako iny rahalahy de isan'andro tsy mety raha tsy mihira an'iny misy le fitaritreto zany 5 taona zany zao mbola zanak'anany foana efa dekona izy tan'izany mbola ity ilay zanak'anany faivery tena ndray tsy misy tsy mety ny ataova de rapitsondray tsy mety ny androany rapitsondray zany hira vaovao ity ilay zanak'anany ilota ohatry zany de ilay zanaka voababo de nivonjena ndray de niverina ndray de niandro fandroa ndray de ilay zanak aza manao an'izany fa lasa izy niverina tany efa niverina tany izy de zao tsy nety nijanona teo amin'ny Abrahama raha za aloha teo amin'ny toerana tsy haiko ianao fa raha za aloha tena aleoko tena tsy miverina tao ntsony satria tao anatin'izay fotoana zay ngeavany efa ampinahitany Lota fa ratsy eo a Sodoma ratsy hitany amin'ny olona na ny firesaky ny olona na ny fitafin'ny olona na ny feno afera maizina feno kolokolo tao Sodoma sy Gomora tsy maintsy efa hitany Lota zany fa mbola niverina tany satria izy nieritreritra hoe voababy indre mandeha de andao hiverina any zao ny zavatra loza ny fahababona fandroany iseho amin'ny Sodoma sy Gomora tsy Kedorlaomera ntsony tsy le mpanjaka 5 ntsony fa Jehova mihitsy riavana raha nanoty ianao tsy nanoty tsy kety samy nanao ny nataony daholo misy aminareo ary olona mety mpamosavy taloha misy amin'izao mety efa nisy namosavy le efa hainareo tsy enjery mihitsy entina kely ny ina moa volon'le olona ny sariny makakanjo miay de tany dadarabe mety misy mpamosavy zao ity izy amreto ary zao mety mpamosavy taloha mety misy mety tonga de tsy andalovany hoe vao misy olona misandrasandra de fa anay anao androany de fa entina any amin'ny dadarabe indray le olo tsy fotatra misy mamolava teto aminareo reo fa zao isika de men'Andriamanitra famindrapo fa ny ilana amintsika de zao mbola te hiverina afaka ny nahamay afaka ny naharary de andao hiverina any mbola inona ihany le fahavokarana satria tena mahavokatra tena fiainana tena misy vola makareny ary tsy te hidina n'ilay zavatra nisy teo aloha mihitsy ilota riavana verina izy nantenakany rehefa miverina tany izy de zao ny zavatra nitranga zao ny zavatra jereo tsara nge fanohatra mihitsy zareo hitanao zao ato andiny faraiky amby roapolo ijerentsika kely ny toepony Abrahama kely sy toko 7 andiny faraiky amby roapolo ary mpanjaka ny Sodoma tamin'ny Abrahama meo any olona fa ny fananana eto anao ihany tena fitahina be ho any Abrahama mihitsy zany ny fananana rehetra tao Sodoma omena azy satria izy nalavitra n'ireo olona tao Sodoma zao ny tenin'ny Abrahama ary ianao mba manana ianao manana ampohatra an'izao ataony Abrahama zao
fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakany Sodoma, za efa nanangatanana tamin'ny Jehovah Andriamanitra avo indrindra izay nahary lanitra sy ny tany, fa tsy handray na taretra na feikapa azava amin'izay rehetra mety anao. Fandrao ataonao hoe izany nampanankarena ny Abrahama, zany ny atao hoe ambo manana an'Andriamanitra rehefa. Tsika tsy ny olona nanao pakta tamin'ny Satana mihitsy ny ampitamby antsika vola aman-kareny zany. Misy mpiro evangelika anankiray zay fantatro. Mahafana fampoan'Andriamanitra zany. Misy fotoana izy mandeha mihira, manafana ohatra hoe mariazy, dia isy miteny anazy izy efa anaty famarinatra zay. Misy an'le patron BBTV. Aviro elahy ty, tena ataony elahy. Aviro elahy. Niran'lahy tena tsara. Fa elahy le tsy mihina kiso ty tena tsy mamely. Ataon'olona sangisangy zany. Ataon'ireo le hira ohatra zany. Dia izy tena mijoro izy joro amin'ny fahamarinana. Fa efa mafy any ny ady, me mafy ny ady. Nisy fifidianana amin'izay tao Madagasikara. Nira noho izy ianao na vady ny ohatra zany hoe ina reny misy Andriamanitra hoe iderantseo valalandava ohatra zany zany. Dia vahidalo tokira dia zao hoe ohatra zany hoe iza re ohatra hoe Poutine zany zao nilatsaka fidina. Ny tokira rehetra zay anaovana propagande dia sinoa iderany Poutine lalandava novainy le anaran'le le andra daholo le ngazany mety le amana. Tena hoe anaran'i Jehovah dia soloanao anarana satria dia nijoro izy tamin'ny voalohany. Avy eo hitanefo mafy zavatra manao propagande zany zavatra no soloan'ny anaran'le candidat daholo amin'izay re mihira zany to dia hiriny any fa iny anaovana propagande dia tena ohatra zany hira mampionay milanao iny dia sy ataony hira ho anna lehilahy hafa any ohatra zany milana dia lehilahy zany hira iny amin'iny manana ho ambipo ianao. Ozy Abrahama tsy haka aminao na taretra na feikapa anankiray azy tsy ilaiko zany. Andriamanitra le fitahanao, alleloia. Andriamanitra le fitahanao, tsy mila zavatra fa izy ianao fa avy amin'ny Jehovah. Avy amin'ny Jehovah ny fitahina avy aminao. Ajantsika ny amin'iny. Fa zao miverina amin'izay Lota nakany amin'ny petraka tao Sodoma. Dia niverina ny aina tamin'ny isan'andro. Jerenao tsara ry havana. Lota mieritreritra hoe tombotsoa, tombom-barotra. Ary mieritreritra izy fa maty antoka i Abrahama tsy nakao. Nefa etretinao ny Genesis 5:10 hatrany amin'ny andininy Genesis 7:20. Lota ny aina tao Sodoma tao amin'ny fiainana ratsy. Fa tsy mety misokatra mihitsy ny sainy hoe ratsy angety fa nivokatra ihany ny fantohany. Ny zavatra nataony Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis 10:20 nanaovan'Andriamanitra fanekeny Abrahama. Nratehan'izany Lota. 19:20 teraka Ismaely na dia mbola Ismaely ary aloha fa saovana nge zany. Nratehan'izany Lota amin'io aiza Sodoma. Any amin'ny Genesis 7:20 aiza 7:20 Genesis 7:20 novain'Andriamanitra ny anaran'ny Abrahama nataony Abrahama raha mbola mba teo mantsy Lota. Mety novain'Andriamanitra hoe Lota koa na tsy fantatro. Ny anaranao ingery avany. Izy hoe jerinao azy zany efa betsaka izay niova anarana teto amintsika teto. Tenareo le anabavy le manana anarana mampimehibe le ohatry ny anarana fifamalina aman'olona zay anarana. Rehefa liditra teto izy dia novainy ny anarana. Ny anaranao raha ohatra hoe anarana Facebook mbola tsy milamina, ohatra hoe ikely katitaka, ikarasaritaka, ikely bevava, reny misy anaranao zany mantsy any anaty Facebook any. Tsy lamboto masina ohatra zany. Ovay reny.
Satovy ale mba mety am'lay ery Betina, Erikaraka, Marizo, Preta. Misy anarana ke tena fahafa tao amin'ny anareo. Efa mba hanomboky ivavaka, mba ho reny hovaina voalohany aloha. Kely be tratra. Enjehana nefa tsy azo, misy anarana mandrangindrangotra olo ohatr'ireny. Tsy folaka fa mandefitra nefa ny enjehana ohatr' za mbola lavitra ny lalaka. Reny ovaovay. Fa teto ndra te zavatra be dia be Lota ry havana. Eretinao Lota variana ao a Sodoma. Andiny Genesis 7:20. I Abrahama fisehoan'ny anjely. Ry havana. Ianao raha miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao tsy mahate antoka noho ny olona eny amin'izao tontolo izao zany. Afaka miteny ny olona mahafinaritra be ny fiainanay aty. Fa neny Abrahama ty ry havana tsy naseho gazety. Fa nafinaritra. Nandritra amin'ny fotoana tsy teo. Eretinao i Abrahama ry sady tahin'Andriamanitra. Nahazo zanaka. Niova ny anarana. Mbola nisehoan'ny anjely nanaovan'Andriamanitra fanekena. Tsofina rano nanjanaka amin'izay sara. Lota aiza amin'izany? Sodoma, de Gomora, teny ratsy. Iran'izao tontolo yo. Ao an-tranonao aza sy nanrentsony e. Aza sy nanrentsony an-tranonao. Ao an-tranonao isan'andro. Teny azy. Nefa ianao manino? Nefa ianao te handroso ara-panahy. Tsy mety. Fa i Lota any, mety misy fahavokarana any Tsy lavina nge. Sodoma sy Gomora dia namokatra. Fa fanontaniana perako aminao. Tany amin'ny Abrahama ve tsy misy fahavokarana? Jereo daholo reo toko sy andininy e. Naovan'Andriamanitra fanekena. Ary zao nandroso ara-panahy. Any amin'ny Genesis 9:20, inona zavatra andrary? 4:20. Misy romarika ny nifonana i Abrahama ho an'ny Sodoma. Zany ny olona ara-panahy zany. Sady tahin'ny tompo raha mavita mifona ho an'ny olona manao tsy mety. Mandroso ara-panahy nge zany. Mandroso ara-panahy. Tsy fandehanana tany Sodoma. I Lota ve mba mifona ho an'ny Abrahama raha nisy tsy nentina taony? Ao a Sodoma tsisy mampianatra anao an'izany tsony. Oeraoerany ao. Oeraoerany ao a Sodoma. Fifaninanana, fifanosavena, fialonana, fiafonavonana, fiaboeboana. Zany ny ao a Sodoma. Fa ny any amin'ny Abrahama, fifona, fanekena, aleloia, tsy fakatiava, fitahina, aleloia, fo madio, fo antry, fitiavana. Fa tsisy any tsy hitanao any Sodoma sy Gomora, fitiavana hafahafa ny any. Saingy ny zavatra nahafinaritra dia zao. Rehefa nifona, dia rehefa nifona, azonge. Rehefa nifona, taorina nifonany. Ary Abrahama dia olom-bavaka, olona manana ositra. Rehefa nifona ho an'ny Sodoma Abrahama, zany hoe nifona ho an'ny mponina tao Sodoma, dia zao ny tadidio. Mahatonga antsika tsy kivy manao vavaka ho an'ny firenena na manompo sampy aza ny malagasy rehetrarehetra. Ao ananinanonao misy olona ray na roa na telo na folo. Voakasiky ny vavaka ataontsika. Fa rehefa nifona ho an'ny Sodoma Abrahama, nisy olona ray voakasiky atao. Iza voakasiky atao? Lota ihany. Nanomboka niova fo Lota. Jereo tsara, zao zavatra nitranga. Any amin'ny Genesis 9:20 dia zao zavatra nitranga. Ny nahandavan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora sy namonjeny any Lota. Jereo tsara Lota le olona tia tena, olona tsy mila raha fivavahana, olona tsy mbola nisy any Lota misy tao resaka ny Jehovah Andriamanitra zany. Tsy nisy andrara iny Lota zany. Mihina zavatra nitranga. Satria noho ny fifonina zany ataony Abrahama, Abrahama tonga antsika mila mitondra mavaka ny olona. Noho ny fifonina zany ataony Abrahama, dia nomboka voakasiky Lota dia nidiran'ny famindrapon'Andriamanitra. Dia zao zavatra nitranga. Tsaron'Andriamanitra Lota. Andravany Sodoma sy Gomora ary Andriamanitra eo. Manomboka pidina ny afo. Hoy izy Andriamanitra zao mbola misy zavatra sarobido anao. Aleluia. Iza? I Lota. Aleluia. Dia nanondrahan'Andriamanitra. Andiny voalohany. Genesis 9:20. Dia nakany Sodoma ilay anjely roa no ny ariva. Raha Lota mipetraka teo am-bavahadin'ny Sodoma. Ary raha nahita azy Lota dia nitsangana mba hitsena azy izy ka nikohaka tamin'ny tany. Dia hoy izy,
mba mivilia anareo tompoko atrany mpanomponareo ko mandria ny oalina ary sasao ny tongotrareo ary fomaraina koa ianareo dia andeha amin'izay lalaka le anareo ho izy roalahy tsia fa hitoetra takianja ihany zay any oalina ary efa nitereny lota fatratra izy roalahy dia nivery tao aminy izy ka nitra tao an-tranony dia nanaovany nahandro sy nanendasany mofo tsy misy masirasira dia nihinana izy lota teo a efa manomboka very hevitra ary tadidity zatra teneko ty fa mifalisy misoran'Andriamanitra ianao na inona toeram-pahotana misy ianao za tsisy tsy mahalala dia anao mieritreritra ianao tena maditra fa any amin'ny toerana misy ianao misy zavatra tsy mampahazo ainanao vedry Andriamanitra nanomboka natsiava nanomboka verivery hevitra teo akianja teo ambavahadiny Sodoma teo izy moa ilota ryavana nanomboka matsiarotsiaro ohatrany tsy milamina eto fa tao anatin'izay fotoana zay nandrahan'Andriamanitra anjely roalahy mitarehin'olona mody nandalo teo jeren'Andriamanitra ny toepony lota tonga dia nisy fahatsapana tany amin'ny lota hitanao ianao rehefa olona zatra miaraka tamin'Andriamanitra ny tsy miaraka amin'Andriamanitra mbola misy fahatsapana ao aminao mbola misy fahatsapana misy zavatra ao anatinao to dia tsapany lota hoe ohatry ny hafahafa reto olo reto tsy nakasy dia tonga dia niekohaka izy dia tonga izy dia niteny hoe mandrosoa ato aminahy hitanareo tsy nety le olona nizaha toetra azy fa tsy nanaiky lota raha tsy nampandroso an'ireo olona ireo tsy anaiky raha tsy mandroso anay tranoko nareo androany ary zava-dehibe tamin'Andriamanitra misaotra anareo halleloia raha mba ty fandarana andramoka izao ty mba hampandrosonareo atokantrannareo fa mety mba ity amin'ny alalany ty fandarana zay enonao ty no anisan'ireo anjely anankiroa alefan'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny tokantranonao zay tsy anjely fa mitenin'Andriamanitra eto dia avy amin'ny fanamasina halleloia dia miditra anatin'ny tokantranonao dia ampidiro tokantranonareo raha androany anao vao miditra eto tsy mahafatantoka anao mampiditra an'ity fandarana ty anakoako anatin'ny tokantranonao fa tsy mitondra fampitehany ty fandarana ty fa mitondra fanasitranana ny teny zaraina eto tsy mitondra lahelo fa mitondra faliny tsy mitondra fampitehana fa mitondra fahavokarana ara-panahy tsy mitondra aretina tsy hoe menety anao vao me marary misy olona zay pira ara-pilazantsara malaza marary zany ozy ianao misy fotoa izy narary dia inona zavatra atao misy mpiaraka amintsika eto mba nitena azy hoe mba hainao ihany ty fandaharany ty ao ary fa hainao koa zay ao anaty botifotra izy marary dia inona natao izy anao meno akiradio mbola tsy mandeha aloha ny akiradio am'izao mbola miandry kely tsika vao afaka mandeha tao arinan'ny fifindrano fa zao sitrana ramana tena tena mihaino toroteny tsy tapaka amin'ny akiradio amiray amin'ny efatra fity isaky zely foy izy ao anampandrina marary zary avana tena teneniko anao fa manasitrana nge ravana ny tenin'Andriamanitra fahasalamana ho an'ny nofinao ange ny tenin'Andriamanitra sitrana izy zao am'izao fotoana zao ho an'i Jesosy ny voninahitra tonga le roalahy tsy navelany raha tsy nandroso tao dia nanaovany karakarainy nanaovany nahandro nandasa mofo tsy misy masirasira dia ninana izy ary na mbola tsy nandro izy dia avy manodidina ny trano ny mponina tao Sodoma hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra dia ny vahoaka rehetra tao an-tanàna dia nianso ny lota hoe aiza reo lava tonga tao aminao zoaliny zao avoa aty aminay ahalalànay azy ahalalàna azy zany anaovana firaisana ranofo tanao zany ny faratsiny olona vao misy olona vaovao tsy mifidy na antitra na tanora misy antomola zany tao na ny antitra na tanora dia ny vahoaka rehetra tsisy akanavaka fa samy tena raty saina daholo ao zany tsisy tsony hoe ny antitra mba mananatra fa ny antitra mikany zany loza nge metsika ty Andriamanitra mba hoe nitolo zany mba misy raha olo-paty raha emaneo anako hasaba manao an'izany tsy mety amintsika zany manana fiarahamonina izy mitesy zany izy rehefa iny teo fa tsy maintsy ahalalàna azy loza ke dia zao
nivoaka teo ambaravara lota keo amin'ny kanakato ny varavarana teo ivoany. Ary izy masina anareo rahalahiko aza manao ratsy. Hitanao? Na dia ao amin'ny ratsy azy, lota efa nisy efa fampikasoka tamin'ny Abrahama. Efa nahare satria lota raha niaraka tamin'ny Abrahama, fantany. Abrahama ange eto amintsika eto zao misy olona. Misy hitanao zao raha nabavokadaka. Raha nabavokadaka io zao taloha natonga anazy teto mahafantatrao. Nisy fotoana anabavy lovely mivahiny any aminy. Dia hita mivavaka, dia mehezany aloha. Sina kity. Anao aloha za mahivavaka jety. Dia tsy kiloviny zareo zany lovely dia io fa mandohalika manaraka vavaka vavaka fembeny dia mehezany zareo ngamany. Fa amin'ny fahaenony matetika. Dia iny fambanan'andrana nijery. Dia inona nefa rano vita batisa, nitoriteny, voaviny izao nitoriteny ianareo, vao nitoriteny izy tamin'ny herinandro, kadaka. Mpimeme mpitoroteny, mpimeme any lovely taloha e. Voninahitra n'Andriamanitra, lovely koa tsy kivy. Nao hivavaka, halleloia. Satria narety eo foana izy narety, Jesosy fanamasina Jehova, dia mba tahaka izany angery avy ny Lota. Lasa tsapany Lota hoe, aza manao an'izany fa ratsy izany. Tadidiny Lota fa ratsy izany. Dia jerinao tsara ny fiovavam-pon'ny Lota. Izy Lota hoe ino izy izy satria tsy nety nalama mihitsy any Lota ve. Aiza izy teo atao anaovana azy, aiza. Dia izy Lota hoe zao ary re misy zanako mirahavavy mbola tsy nahalala lehilahy, ataovy izay anaovanareo azy. Hitanao? Fantatry Lota fa olon'Andriamanitra eto, dia mbola tsy fantany aza hoe anjely, fa fantany fa olon'Andriamanitra. Irak'Andriamanitra. Tao anatin'ny fotoana natao azy tao an'ny Lota tao a Sodoma, tsy nahalala an'izany izy, fa tao aorian'ny fonan'ny Abrahama ho an'ny Sodoma, dia nisy fiovavam-po tao an'ny Lota. Lasa mahafoy zavatra am-pelantanany ho an'Andriamanitra. Mba hiarovana ny mpanompon'Andriamanitra dia izany nareo. Hoy Jesosy, raha tsy mbola mahafoy ray na reny, raha hitapo ianareo no niampy, dia tsy azo lazainao mpianatra. Fa i Lota ry havana nahafoy ny zanany roa vavy mba hiarovana an'ireto olon'Andriamanitra. Zany vokatry n'inona? Fifonany Abrahama ho an'ny Sodoma, ka tao Sodoma nisy olona tendren'ny tanan'Andriamanitra. Dia i Lota nanomboka nisy fiovavam-po tao amin'ny Lota. Zava-dehibe zany. Eto ambavaka ny fianakavianao, eto ambavaka. Halleloia. Kadaka sy lovely mpifaninana, zaza niaraka nitezaina hono mpinamana be ry zareo. Indro manana zanaka roa vavy ao izy dia tsy mbola masina nareo ka aoka re ho avokako aminareo ka ataonareo amin'ny sitrapona fa reo lehilahy kosa aza anaovana ninninona fa tonga hialiko eo ambany tafitranoko izy. Zareo ireo miaraha eto ianao. Dia indray izy ireo le ty ange vahiny kanefa matetika mila iseopo tsara e. Hitanao? Napotrany olona fa tsy tonga soa eo amin'ny tany io Lota. Ankehitriny dia anao ratsiratsy kokoa aminao ny amin'ireo lehilahy ireo zay. Dia nanosika mafandra lehilahy izy ireo. Dia niany Lota ka nisesika maka ny varavarana. Fa nizitra ny tanan'ireo lahy izay nanana herin'Andriamanitra. Dia nanitona ny Lota ka ao an-trano aminy ka dia nakato ny varavarana. Dia nampajabena masony lehilahy zay teo amin'ny varavarana trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe. Ka dia sasapona ny andro varavarana. Hitanao? Arakaraky ny nafoizan'ny Lota ny zanany vavy, niarovan'Andriamanitra ny zanany vavy sy ireo olona rehetra tao an-tranon'ny Lota. Raha izy izy dia nendanina rehefa sao dia ny zanako vavy. Hoy Jesosy ny olona, raha olona miaro ny tenany, miaro ny ainy dia avery izany, fa izay tsy miaro ny ainy no hatahiry izany. Andiny 12. Ary izy raha tamin'ny Lota, mbola manana ato koa va ianao? Dia izay vinato lahy sy zanakao lahy sy zanakao vavy, ary nazovy anananao ito tanàna, eto miala amin'ity tanàna ity, fa horavainay ity tanàna ity. Satria efa lehibe ny fahalatsiana an Jehova. Ka dia naniraka anay Jehova handrava azy. Dia nivoaka Lota ka niteny tamin'ny vinatony, izay efa hanambady, ny zanany vavy ka nanao hoe mianga miala amin'ity tanàna ity, fa horavain'i Jehova ity tanàna ity. Fa ataon'ny vinatony io
tahaka ny mpanao vazivazy izy. Lota tonga de nino rehefa tenenina hoe eto daholo zay anao rehetrarehetra fa oravainy ety tanàna ity. Fantatry Lota hatramin'ny nahitany an'ireo teny ambavadiny Sodoma fa avy amin'Andriamanitra olo reo. Fa ny vinatolany tsy nino an'izay. De ohatra nay mitory aminareo isan'andro fa ho avy Jesosy ndo hibebaka ozy ny hoe mbola manao vazivazy rahalarato io. Mbola manao vazivazy no maravavy mampionina io. Fa inona no farandro tonga am'izao? Ny roboara mbola vao amboanina ho 2030 vao hivoaka. Ny tomobile nidina ary mbola vao 2030 koa vao hivoaka. Ravana, orava ty zao tontolo zao ty. Orava ity zao tontolo zao ty. Andiny 7:50 zafady ary noho ny maraina koa ny andro te nandondona ny Lota ireo anjelika nanao hoe mianga eto ny vadinao sy ny zanakao rovavy zay eto fa andao mba haringany ianao no nyeriky ny tanàna. Le vinatolany tonga de voafafato anatin'ny lista. Hitanao ny olona mpaniratsira tenin'Andriamanitra lava io, mpanohatra tenin'Andriamanitra lava io, ho avy fotoana raha tsy mibebaka ianareo ho adinoin'Andriamanitra taka amin'ny vinatolany Lota. Mitenenina nge izy tsy mare tenin'Andriamanitra, izy tsy mbola naheno fa ho avy Jesosy. Izy ny olona la izy ho avy miverany amin'ny anareo hitondra kitozy zay de aendasina ihany ozy ny olona. Hitondra hena moa zareo fa ho any amin'ny afo be de mba hatonina na rehetra mba miteniteny an'ireny mibeba. Fa ny ampitso maraina ihany de tsy tao anaty lista. Mianga eto ny vadinao sy ny zanakao rovavy tsy miaraka amin'ny vadiny satria ny vadina niny nieritreritra fa nanao sangisangy, nieritreritra fa misangisangy Lota zay raha mitenenao fa ho avy Jesosy tsy hoe de mino. Fa raha tsy mangina fotsiny aza manany any, aza any anina ny fahasoavan'Andriamanitra aby tenenao an'izany. Tonga de zanakao vadinao zanakao rovavy eto andao mba haringana no nyeriky ny tanàna nareo. Fa ny zavatra mahafinaritra ny fahasoavan'Andriamanitra ary noho ny taredretra izy de ny tantanan'izy roa lahy izy sy ny vadiny sy ny zanany roa avy no famorapony Jehovah taminy. Misy olona mbola mitady taredretra fa no famirapon'Andriamanitra stominy tamintahany dao tsika rehetrarehetra eny mbola mitarehetrrehetra daholo fa ny tanan'Andriamanitra mahery no ny sitona anao androany. Mahafinaritra fa tirana bavitsika marina ty anaty tsy nitarehetrrehetra izy raha jerena amin'ny fomba fandrosony hoe zaho sy mangetahita atao batisa teneko anao na tonga ny batisa ny androany vao vidina atao androany vao afaka nisy nitory tany amin'ny rano izy. Fa raha sitrakoa nefa tamin'ny herinandro na tamin'ny tapabolana tefa tao anatiny izy tsy nitarehetrrehetra za atao batisa firy aminareo reto ry havana mba mahery hoe mila atao batisa zay misy atao batisa novozeny manetany zay andao atao batisa. Nareo atao batisa tsy hoe fidiram-bolanay nareo nareo atao batisa de misy manatra sakafo zay mitsy ary miteny na any amin'ny toerana misy areo teny hoe pasterinareo za hoe mba atao batisa fa tsy hoe zay atao batisa atao amin'ny andramoka izao fa zay misy atao batisa naiza naovana batisa anao niza manao batisa anao batisa amin'ny fibebahana. Fa misy aminareo mitarehetrrehetra sara lahy efa tena androso mihitsy eny ary telo taona zay nahenanao androso mihitsy zao ny olona roa volana sy tapany nanapa-kevitry ny indroso amin'ny ranony batisa ny fibebahana. Fa misoran'Andriamanitra nefa ianao fa no famirapon'Andriamanitra de mistominy le roa lahy stominy anjely ny tanany ivoaka de nitondra azy nivoaka izy roa lahy ka nandao azy teny ivelan'ny tanàna. Andiny 7:50 ary rehefa hitondra azy nivoaka tany ivelany izy de hony anankiray mandosira monjy ny ainao aza mierika na mijanona amin'ny tany lemaka rehetra mandosira ny tendrombohatra ndrao aringany ianao. Tsy le anjely tsy no mitondra anazy hiakatra ny atendrombohatra. Vita ny anjaran'ny anjely. Mila effort ngery havana manompo an'Andriamanitra io ianao zay rehetra izy atory ianao de isy anjely anokatra amin'ny masonao hoe de mampiakatra ny lohanao de malala an'le lamba de mampidina anao amin'ny tany de mamoritra ny lohalikeo de manao ny tananao ohatrao de manao ny tananao ohatrao
dia mandona ny lamosina afahanao teny alleluia. Mivavaha aza mitsahatra dia anjaranao mihitsy hoe ifoahako amin'ny 10 alina anomboka nivavaka fiambenana andeha hivavaka raha sitrapolo nofonao amin'ny 10 alina zany rehefa manofo makatrondro. Alleluia. Izy voaingana tamin'ireo misy manofo makatrondro fitahina be zany a. Alleluia. Effort ny ilaina amin'izany ny anjaran'ny anjely dia mitondra anao mivoaka fotsiny fa manomboka eo fonjeny hainao mampitsiry. Alleluia. Vita batisynareo androandro fonjeny hainareo na voaka teny amin'izao tontolo zao fonjeny hainareo na tsy eo ary zay hitarika vavaka fonjeny hainareo mivavaha aza miandro lany zana te hivavaka rehefa tsisy olona mitarika hivavaka mihitsy tsy voatery izy hitarika hivavaka ianao fonjeny hainao mampitsiry. Alleluia. Mampitsiry amontsiny hainao aza mierika zany mijereny ariny azadra tena tsy tian'Andriamanitra ny fierikerea ozy Andriamanitra aza mierikerika foana zany Andriamanitra ao ny mierika zany a mijery ary le mierika eto dia mijery zavatra ao arina misy zavatra tokony afilozana fa mbola mierika betsaka ngira fa nany olona mierika efa sady mivavaka ihany no mbola mierika. Ozy le anabavy zay izy mifana tena alleluia nandeha réception azy dia tsika moa efa tsy mihinana zava-padiny zany fahatalo izy nareo nisy sakafo fitantanay le sakafo crevette be tena matavy be oatra fa atsika moa efa tsy mihinana an'ireny tsony fa rehefa tantarany azy loksa be tena mbola le tena le loksa be atsika moa efa tsy mihinana an'ireny tsony. Zany ngerana da raha tena teneniko anao mihitsy fa raha avoakako aminao hoe toy zy poiako taloha tsy voisanao mbola ao reny fa tamin'izany a tena mandalo fotsiny fa tena teneniko anao fa tsisy zay tsy mierika fa atsika efa tsy zany tsony fa anao amin'io mbola nibikako ty ngerana darady raha zany manao pataloha fa teneniko anao hoe ijerikely anao zany atsika efa tsy amin'izany tsony. Za raha amin'izao vavaka fiambenana izao teneniko anao ohatry zao any amin'ny boaty ary any amin'ny boaty a lina ohatry zao daholo mandeha ohatry zao efa mierika ozy le tena fonjeny tenanao asa mierika anao na mijanona any amin'ny tany le maka rehetra misy zavatra angatakiny eto mandehana maka izy izy mandehana maka any tendrombohatra fandao aringanao kivoloto tsy mbola niakatra tendrombohatra hatram'izay fa zatra teo amin'ny tany lemaka aferafera maizina moramora azo misilokoloky kely eo manananana kely eo zany tany Sodoma sy Gomora kolikoly mitavita eny amin'ny lemaka tonga baiko mandehana miakatra eny tendrombohatra mba tsoravany anao todizy loto marina tendrombohatra loza misy olona eto mbola tsy niakatra teny tendrombohatra mihitsy ary zany tendrombohatra zany dia zavatra lavitra ezaka zany mila mianatra mila miakatra didin'Andriamanitra aloha tavao niala teo a Sodoma andala manao miakatra ara-panahy manao dingana ara-panahy. Halleluia. Misy aminareo zao mbola tsy mifady anana andre mandeha fady anana hoe tsy mety amin'ny vavoniko za rehefa mifady anana dia makinakina be nitarihako maina be molotro aeto raha tsy teo mitena loatra fandrao aringa dala miakatra te tendrombohatra eo zany ianao le hanomboka fifadikanina hanomboka anao alim-bavaka hanomboka hivavaka marain'alina effort ravany zany ezaka zany ary be dia be ny olona mieritreritra fa eo an-tany lemaka eo alleluia amen asira fiderana ray zany ny tsy anan'olona an' Jesosy amin'izao eo an-tany lemaka eo amety foana io aza fitahorina amin'izany ny olona tsika efa mba mifahasoavana any faso le divay
dia ataovy amin'le fandihana fa aza dia mananana be loatra. Ataonao fetiny taranaka tsika hiezaka tamin'ny vatom-piangonana dia alaivy izy moa ren'le mpihira tena alaivo ry zareo revy anao alaina paster tsy manindra eny hoe tsika eto re mba hotoritsika ny tenin'Andriamanitra fa tokeo paster andreo nitoriny amin'le ezaka hatramin'ny vatom-piangonana fa ny olona mieritreritra talenaka amin'ny lahady re tsika manao akanjo fotsy dia amin'ny lahady re tsika midinika ny amin'ny ananganana ny vato fototra sy fankalazana amin'ny jobily zany ny eritreretin'ny olona hitsoahana ny fatezerin'Andriamanitra. Mila miakatra eny tendrombohitra anao teneno mihitsy ny tenanao mila miakatra eny tendrombohitra ako Jesosy raha tetsoravana mila miakatra eny tendrombohitra ako mila avaram-panahy eny tendrombohitra ianao miavaka io tsy vitan'ny arela tena eny akaikinao hitanao misy vola be aseoko anao reto tapeva mainina ny tapeva mainina dia ho tongany aminao reny zareo amina gropy anakifolo hoe tianao Jesosy dia voavonjy anao sy ny akonanao ataovy ary gropy folona roapolona zareo raha voavonjy fa zao tsy zany ny nangatahan'Andriamanitra. Nangatahan'Andriamanitra dia zao mikariny tendrombohitra fa mbola misy fahasoavan'Andriamanitra ngeza be dia Andriamanitra rehefa tianao misy zavatra tsy vitanao ozy izy loto andininy fahavalambolo ary lota taminy azanyzany tompo ahita le tendrombohitra izy aza mpatao an'izany a Jehova tendrombohitra be ive Jehova tsy vita aza mba manao an'io mo hoe azanyzany tompo indro efa nahita fitito hoe masonao ny mpanomponao ary efa mialehibe ny famindraponao ianao ary efa nahalehibe ny famindraponao anao izay nataonao tamiko amonjena ny aiko ary tsy afa mandositra ilay tendrombohitra ako fandrao atratrandrozaka ho faty a anao ray ny lezo kely izy teto asia niakatra tendrombohitra izay tsy vitako ty niangavy tena niangavy tamin'Andriamanitra ilota tena tsy vitako Andriamanitra any fady any 70 andro tsy vitako Andriamanitra misy fiangonana zay vao miditra ao dia fady any 120 andro raha tsy mandray raha tsy mifady any 120 andro anao tsy mandray fanamasina tsy miteny fiteny tsy fantatra iza tamintsika niteny fiteny tsy fantatra eto raha izany tenao ndray tsy maintsy tonga any Jordany raha Rodriguez zao tahin'ny tompo izy zao mandalo eo amin'ny olony Jordany anaovana batisa ny Jesosy izy zany zao rehefa atao batisa dia ao mihitsy izy natao alleluia eto e Rodriguez alleluia misy zany tsy mety tsika raha tsy makany ny salamo zao tsy mety tsika raha tsy makany lamaika indre mandeha ao amin'ny fiainana fa raha tsy zany tsy miditra ny lanitra dia mandeha mamonjy le pelerinage any lamaika ny zareo na ohatrina indre mandeha ao amin'ny fiainana fa teto nisy zavatra nangatan'Andriamanitra tsy vitan'ny lota ary to dia nitsotra izy Andriamanitra ao tsy vitako izany fivadikanina 120 andro zany Jehova tsy manana fireakanesana an'Israely ahako ka dia anakeo amin'ny rindrin'ny fotoamaniny ary misy zavatra tsy vitatsika ary fantatr'Andriamanitra zany fa nangataka izy indro ivohitra kely io dia akaiky sady akaiky amitsirana sady kely masina ianao aoka andositra ao afa tsy kely mba izy ty dia ho velona ny aiko tsy ampakaraka an'Israely ianao tsy ampakaraka ny am-piangonana ianao fa misy vohatra kely eo ampanosinao tokantranonao eo mandarin'andramoka izao ny anarany io ozy Andriamanitra ary hoy izy indro efa nikeko koa ianao tamin'izany zavatra any ka tsy oravako io vohitra nylazainao io alleluia ity toerana misy anao ty zao olona hitanao zao zao fandarana hitanao zao dia vohitra kely arak'izay kely
pastera manana diplôme maha-pasterazy zao hitanao zao. Io fandarana io a connexion ny ilainao. Aty andafy anao tsy mandoa vola firy kory am'izany. Faharoanao isan'ny volany. Misy fandarana ito isan'andro isan'andro. Latsinainy hatramin'ny zoma, vavaka fiambenana isan-kalina, sabata ohatry zao a. Nanomboka tamin'ny sivy maraintsika dia niaraka tamin'izy amin'ny rahalahy. Zao nareo mbola miaraka aminay. Fa teteny aminao ahako. Azagaga raha misy mantany. Nareo mahafantatra le andramika izao toy la inona koa zany. Fihinana ve zany? Irandra koa salama. Pastera rato e. Vizany se. Tsy ao anatin'ny listan'ny pastera. Misy fotoana rehefa mamisy an'ireny hoe reto ny mpanakanto ara-pilazantsara izy amin'ira reto mba mieniny mijery fa tsy mety misy hoe io mampionina. Raha misy listana pastera zany, tsy ho tafiditra anatin'izany mihitsy zao tsika zao e. Ary tsika tsy hotely mila an'izany. Fa vohitra kely, eto ny mba takatrao. Eo mety eo anatin'ny efitrano fandrinao ianao. Mety marary ianao amin'izao fotoana zao. Dia eo ianao, ingena le telefona dia mitape fotsiny hoe any ra, dia mba mety mba mipotra eo amin'ny rano ka izao. Dia eo ianao naveran'Andriamanitra nitsoka. Ary za koa tehiteny aminao, ho an'i Jesosy ny voninahitra, ty vohitra kely ty tsy ravain'Andriamanitra. Tsy ravain'Andriamanitra ty, halleluja. Afaka mitsoka eto tsika rehetrarehetra. Halleluja. Tsy ravain'Andriamanitra eto. Tena azoko atao matoky an'izany le havana malala. Hoy Andriamanitra efa nekeko. Zao, io vohitra kely io, tsy ravaiko vohitra kely nolazainao io. Manasanao. Invité ny fianakaviana. Vohitra kely eto fa ampy antsika rehetrarehetra. Tsika tsy manana efitrano. Amin'ny Pasika izay andray anareo. Ianareo izay ho avy aty, nafiry mitonga raisinay fa zao. Miara-miaina amin'ny zava-misy tsika. Ao na faly ray eritovy rao. Abosina ilay ny kidoro. Dia izay zava-misy eo dia ohatry ny any anaty lasa. Ohatry mandeha milasa any ambanivohitra. Ratsomo ny fandriana dia efa zava-misy eo ny ataontsika. Halleluja. Fa ity fandarana ity omby antsika. Telo amin'ny dimampolo nareo fa na mbola hiakatra 100 ary io. Omby eo anatin'ny soratra kely io tsika. Ampy antsika rehetrarehetra ty fandarana ity. Fa vohitra kely tsy ravain'Andriamanitra. Zary havana malala tena tiako io Andriamanitra io. Io Jesosy toriko aminao io tsy mandrava io. Tsy mandrava zay ty azy io. Ary eto amin'ity fandarana ity, mialohan'ny torinanao amin'ny miliara, dia torinanao aloha fitiavana an'Andriamanitra. Fa zay ty an'Andriamanitra tsy ravainy zany. Halleluja. Dia zany ten'Andriamanitra hoe mandeha fainga anare, mansira mao, fa tsy mahazo manao ninina mandrapatonga anao ao. Fa vao mafaly ny teneko anao, ao anaty olana be mihitsy ianao zao. Efa mba vahahoana ny fahafatesana ve ianao? Efa mba vahahoana ny faharavana ve ny fiainanao? Misy anjely hitondra faharavana avy amin'Andriamanitra, tsy mahazo manao ninina raha tsy tafiafinao aloha ianao. Ho anao izay mbola lavitra an'Andriamanitra menao ty fandarana ty androany. Manakaikaiky ny fandravana ny fiainanao io. Fahavanan'Andriamanitra anao anatin'io fahotana io. Fa zao, raha manapa-kevitra anao nitsoaka, misy toerana rety azonao andosirana eto androany. Ary mandrapatonga anao eo, mandrapatonga anao ny amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, tsy anao na inona ireo anjely. Tsisy faharavana eo. Azo matoky anao androany. Raha misy aminareo anaradia andranabavy marina ty ana, nandroso izy androany, anakaikaiky kokoa an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mandrava zay ty azy zany. Jesosy tsy manapotika ny sakaizany zany. Ary ninona zavatra efa mba vahoana amin'ny fiainanao aminareo, tsisy ninona hitrangy eo raha tsy efa tafaray amin'Andriamanitra aminareo. Zary avana malala ny fiainako efa teo amba vahoana. Efa teo amba vahoana ny fahafahambaraka tsy nisy ohatry zany. Fa tsy nisy eo gazety tamin'izany fotoana zany. Tsy nisy eo gazety. Tsy nahaveran'Andriamanitra hitrangy zany raha tsy tonga teo amin'i Jesosy le vohitra kely afaka mitsoahako ato. Ny zavatra nitranga, ny zava-doza dia zao. Ary ny masoandro rehefa miposaka tamin'ny tany raha tonga tao zoara loata. Fomaraina izy satria ny andron'io no ravaina. Posaka amin'izay amin'ny masoandro. Ary Jehovah nandatsaka ny tamin'ny Sodoma sy Gomora sy ny farasy hafa avy tamin'ny Jehovah tany an-danitra, ka nandrava ny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao amin'ny tanàna sy ny zava-maniry teo amin'ny tany.
andininy fahenina amby roapolo araka le nilazaintsika tany amin'ny liko atoko fafito amby folo andininy fatelo amby roa amby telopolo lay niteneniny Jesosy nanao hoe tsarovy ny vadiny Lota. Eto vao voaretsaka ny vadiny Lota ravana. Andininy fahenina amby roapolo amby Genesis toko faha 9 fa ny vadiny Lota nierika tao ivohatra ka tonga vongatsira mitsangana izy. Tenin'Andriamanitra dia tena aza mierika. Mierika zany dia nao malahelo ny fiainanao taloha. Riavana malala ny fiainantsika taloha zany tsy mampalahelo atsika. Tsara lavitra ny itondran'Andriamanitra anao. Za riavana tena nakafy fiainana taloha. Nakafy fiainana. Nalaiko mamy ny fiainana io. Nalaiko mamy. Tena nakako tsirony. Fa tsy malahelo niany amin'izao fotoana iainako izao. Mbola maika sy dodina hahita azy itondran'Andriamanitra mihoatra indray. Za tsy malahelo ny fiainako taloha zany. Tsy malahelo ny fiainako taloha ary tsy mierika any ahako. Fa ny vadiny Lota nanan-javatra tao Sodoma sy Gomora izy. Nanorin-javatra tao izy. Ary raha orinao eto amin'izao tontolo izao ty ny fonao. Dia za tena teteny aminao, tsy tafasaraka amin'io zany ianao, ary tsy tafaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy fonao ny hialo eo, ary malahelo anao raha rava ianao. Za miteny anao androany. Jesosy ny tena aza miary arenao anareo eto an-tany fa miary arenao anareo any an-tany tsisy kalalao. Betsaka loatra ny olona manorina ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ty. Ary tsy mety afoy an'izao tontolo izao ty satria matsiaro ireo zavatra izay napetraka teo. Apetraka ao aiza ny arenao. An'iza misy ny arenareo no misy ny fonareo sy ny sainareo ny tenin'Andriamanitra. Manomboka androany, andao hibajantsika ny arenantsika. Ianao zao androany nanorina arenao any an-danitra ianao zao. Tsy veramaina ny areva ny fotoanany laninao inona tenin'Andriamanitra hoe fa androany zao ianao nanorina. Zay mivajo zao androany nanorina. Alleluia. Dia zay mibanjina ny andro. Zay rava eto dia rava. Fa zay mibanjina ny andro. Andaoko ianao hibanjina ny andro. Nitodika ny vadiny Lota dia mivadika sira. Vongatsira. Ny sira ao amin'ny Baiboly ny sira ravana dia zavatra tena ilaina. Ary tena ekonomisy fa ny sira ao amin'ny Baiboly ao any Palestina rehefa tiana hoy Jesosy dia tena hoe ianareo fanasiny tany matitoko fadimy tiako aminao matitoko fadimy andiny fatelo amby folo hoy Jesosy ianareo fanasiny tany fa raha tsy fanasina raha fanasina ny tonga matsaso inona indray no asira azy tsy misy heriny anaovana ninina na inona ntsony izy fa ary nanivelana ka ho hitsahan'ny olona. Misy karazana sira kaliteana sira tao amin'ny Baiboly. Misy ny sira tsara, misy ny sira ratsy. Ny sira ratsy atao zezika dia araraka eny amin'ny tany hitsakitsahan'ny olona. Zao revana malala ao amin'ny Baiboly koa dia zao any amin'ny mpitsara any dia misy tantara zao ny tany indray rehefa tsy tianao hamokatra tsony dia totofana sira atao be sira be mihitsy dia tsy mamokatra tsony. Ny sira zany raha atao kelikely lasa zezika fa raha totofana tsy maniry tsony. Ary any amin'ny Baiboly amin'ny tantara amin'ny Baiboly raha misy tanàna anankiray ohatra hoe babon'ny olona dia ravainy ka tsy tianao tafajoro tsony io tanàna io dia rarahana sira be dia be ny fanorenana rehetrarehetra dia sady tsisy ninona maniry tsony ao no tsisy ninona mitsangana tsony. Zay ny finoan'ny olona tao amin'ny Baiboly. Inona moa zany zany vogatsira? Vogatsira zany tsy sira tsony. Vogatsira be. Dia ahoana zany raha manana ao an-trano tsy manana le sira atao ohatra zao ianao fa vogatsira nareo ary vehivavy reo misy fotoana reo tsy mahay mampiasa vaingatsira tsony. Lasa bebe sira ilay rehefa vaingany. Satria vaingany. Satria nareo fa zatra midozy an'le vovony. Mainka efa vogatsira be io. Atao ino? Manimba ny tany. Ny kristianina mandroso fa mierikerika dia tsy tombotsoa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy zay ianareo fanasy ny tany. Zao nareo fanasy ny tany daholo. Sira. Fa raha ohatra tsika mitoditodika dia vongatsira. Tsy mitovy zany. Ny kristianina mitoditodika. Kristianina mitoditodika daholo ry havana. Miala tsiny. Ireo kristianina rehetrarehetra mitoditodika ireo
dia tsy fandrosoana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Tena amin'ny fiainan'izao tontolo izao tsika mandoko volo, mitiavo nila, manao ny zavatra rehetrarehetra, mijangajanga, mampirafy sy ny rehetrarehetra. Raha misy eto mpanompon'Andriamanitra na kristianina mbola miverina amin'ny zavatra taloha mitoditodika, dia tadidimo fa tsy fandrosoana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa fatiantoka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy maniry, ary zay rehetra hidira ianao maty avokoa. Misy mpanompon'Andriamanitra zay toerana hidirana rava ny asan'Andriamanitra. Ohatra misy fiangonana, dia raha ny tena mpanompon'Andriamanitra fiangonana vao aorina, dia izy ny ao dia mitombo. Fa misy ndray mpanompon'Andriamanitra fiangonana efa be dia be fa hidirana dia mirava. Dia mipodika tandremo fa vongatsiro zany olo zany, mbola mitoditodika zany olo zany, mbola mierikerika. I Paul na tonga amin'ny Paul nandrosona, misy Paul ravana ny Filipianina toko fahateloany, ny zavatra rehetra dia ataoko taim-boratra, ataoko fatiantoka avokoa ny tombony rehetrarehetra. Filipianina, amareo baibolinao zay, Filipianina toko fahatelo. Filipianina toko fahatelo, 9:9. Hoy ny tenin'ny Paul, 9:10. Nefa zay azoko ny tompo dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy, eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany fahatsarany ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taim-boraka ireny mba ahazoko an'i Kristy. Raha i Paul ny teo amin'ny toeran'ny vadiny Lota, tsisy nitodiany tany, satria ho amin'ny Paul reny zavatra reny taim-boraka. Ianao hoe hitodika hijery taim-boraka. Raha ity zao tontolo zao ty ataonao tsinitsiny dia tsy mamperikerika anao. Be dia be ny olona tsy te hivavaka ihany fa tsy afaka mivavaka noho ny tombo tsy feto amin'izao tontolo zao ty. Fa ianao tsy ohatr'izany, aza mierikerika, aza mitoditodika. Raha te ho androso ianao vongatsiry zany tsy afa-mihetsika zany, eo paralysé eo ianao, tsy afa-mihetsika ianao vongatsiry, ary tsy sira hitondra fahavokarana, fa bloqué eo ianao. Dia zay misy ianao tsy mamokatra, zay misy ianao tsisy fahavokarana. Raha te handroso ianao zany dia mandrosoa, dia aza mierikerika intsony. Ataovy batisa, mirosonareo atao batisa, dia andao handroso ibanjina ny aloha, ibanjina ny lanitra, fa tena handroso arakaraka izany. Mandrosonareo tsy ho any anaty fa ohatra zany mihitsy nareo hoe tandremo ny vadiny Lota, tsarovy ny vadiny Lota, fa mba Andriamanitra teny ao an-danitra hoe tsarovy raha nampavamarina aty ana nandroso izy dia nandroso hatramin'ny farany. Hotahitompany antsika rehetrarehetra, mino fa voarainareo zay teny zay, aza mierikerika, aza mitoditodika, mpanjino ny fanjakan'Andriamanitra, aza malelo an'izao tontolo zao. Tianao Jesosy, matoky sy mino fa isika rehetrarehetra zay tonga teto androany dia samy tapa-kevitra hoe za Jesosy androso aniko, za Jesosy tsy erikerika, tsy toditodika, fa hibanjina anao. Hivavaka avy hatransika amin'izao fotoana izao ho an'izany tenin'Andriamanitra izany, dia hitrano fiderantsika aorianan'izany. Saotra Jesosy saotra ny amin'ny fitiavanao, saotra ny amin'ny teninao, saotra satria nampairinay teto indray ianao tamin'ity androany ity. Ndreto indray Jesosy ny mpanomponao, misy ondry anankiray indray tonga ao ambara androany. Tompo, nesorona tao Sodoma sy Gomora izy, niara teo amin'izao tontolo izao, ary fantatro fa tsy horavainao intsony, rehefa tsy rava tahak'izay dia tsy horava intsony mandrak'izay. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny toriteny, misaotra ny amin'ny reto mpanomponao zay ny eno ny teninao, dia vangio reto mpanomponao reto amin'ity androany ity. Aza velanao mierikerika, aza velanao tonga vongatsira Jesosy, ataovy sira fanasin'ny tany, ataovy tombomaritra ho an'ny fanjakanao. Ravana malala, aza mierikerika ianao na aiza na aiza, aza mierikerika intsony ianao, aza malahelo an'izao tontolo izao, aza malahelo ny fiainanao taloha, manana tsara lavitra noho izany Andriamanitra omenanao amin'ity androany ity. Manana tsara lavitra noho izany Andriamanitra ampahitananao raha izay fahasoavana ny tediavinao. Fitahiana ve ao amin'i Jesosy zany, fahasalamana ve ao amin'i Jesosy zany, fifaliana mandrakariva ao amin'i Jesosy zany, fiadanana tsy hitanao any Sodoma zany fa hitanao ato amin'i Jesosy. Tario lalan'izay tompo, tario lalan'izay Jesosy mehoery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jesosy mba izao batisany ranabavinay
marina zao Jesosy mba hitarika olona hafa ihany koa voakasika. Dia izy fanolora tena hafa ao, izy fanolora tena ho avy vaovao. Dia izy batisa ho ataony indray tsy ho ela, fa hitondra vokatra ho any an-danitra izay, hitondra vokatra ho an-tsopitra izay. Dia tanio ty fandaharanay, ty fandaharana vohitra kely. Halleloja. Andramoka izaho mba hitarika olona foana ho any aminao Jesosy azy. Dia tario izany teny zany, taio izany teny zany tsy ho rava, tsy ho voatsaingoky ny volona mpiasa, fa haniry amin'ny zato-piainam-pony tsirairay avy. Dia hifoha amin'ny toromaso izay, dia tsy hitarendrendra fa hivoaka ao Sodoma sy Gomora, ary ndeha ho any amin'ilay vohitra kely hitady ny fanatrehanao. Saotra Jesosy azy. Makasitraka devoly Satana fatra amin'ny ranao fa kitsaino ka na dia litera ray tamin'izay voafafy teto androany ho voninahitra ao Andriamanitra. Misaotra Jesosy azy. Halleloja. Amen. Ny ataontsika ty andronatsika tena natrehan'Andriamanitra. Ny ataontsika zany hoe raisoa Tompo, raisoa Jesosy. Halleloja. Halleluja. Tsika rehetra iara tena resy lahatra Tompo. Resy lahatra fa vedena tianao, fanantraia izao lay nany asy dia niritra teny sy tamisao tontolo izao. Impiry moa ianao e, Now, uefa nyanchua, vai verena com ser social, vai verena tu, e deixando cine raja, fani di bater, mi senza favorina de. se queres ele ter raiz o tubo, Che fa o tubo, partendo Milano e famiglia naua, aminauiani, lutina fianana. Famuisa Puma na Cariba, sabe da esquina Sodoma, no tabaco, Ratstevenal, mula miandia. Desse lá trafa, vedena tiana. Missão Zoom, cigareta letra no Zoom, Então Fidelano, Merita não viver, graças a sua suku, na ninho na me fu. Tubo, Yang kusini satu tanah merayu, Afu Tubo, avuku bisa tutuliza, miranan kabaratiza di surah putih. Afuku yanikyu, cigareta letra, Sabina, raiz o tubo, família não vai. Famuisa Puma na Cariba, habita para Sodoma e Gomorra, Ratstevenal, mula miandia, Jesus ya. Sai quanto non mangia che sei fitiavano tafalatsaka tao eny tafalatsaka tao tantera ka mihitsy fa mety azy nao na dia tao anatin'ny ady sarotra azy aho na dia tao anatin'ny firy azy aho dia tsy mba anatin'ny olona aray androany ray soa Jesosy
Halleluja. Deo versika zany izany ho voninahitry'Andriamanitra. Manapitsitsika anatin'ny groupe anaty Zoom. Deo versika zany izany ho voninahitry'Andriamanitra. Anolatsika ny tenatsika ho an'i Jesosy. Halleluja. Eo ary samy manolo tena fa fotoana no azy. Iza malala mety mahanjaranao reny batisa manaraka eo. Tenenay resy lahatra tompo. Resy lahatra tianao. tena tianao. Raha manokana ny groupe Zina famonjena. Raha soana rehetra. Esau le nani assim. Halleluja. Tenirichate Sitami salto tulisa Impirmu Jesús sendo que também havia de Pirimu yana Nue fanachua vai verenaku Ifisanu sini raja Fanliba telefona Fanili bate Dicinzo favorina ve Rai só tubo Salto Família nawa Família na rua Aminawiani Lutina fenala Luisa puma na caliba Jesus Luisa puma na caliba No tabaco Asteva capa Jesus Tinha não Mula minha dia Esse lá trava Petena tiana Nada me afnaf na Nada me avuna Sa Na vida na vire Laça se suesu Laça se sue Suku Latsa suesu Jesus Lindo na me fu Tam faltando na toxica Atruna tena nova Ftoni que agora aqui Na vonona se não tem que chismar que não será para demais Na faixa tem na missa não na faixa Halleluja Na manuta tem no agan ratskita Tem na minha precisa tu qua Ianto precisa tudo amar Afui quatro Avuto coisa Tudo lisa Miranda varatiza Isura pute Saíba fui Avuto yani ju Eu ande falo na tena pe Cigareta Rai só tu qua Salto pua Família nawa Família na rua Aminawiani Nutina fenana Muita puma na cariba Jesus Leva muita puma Leva muita cimenta Eu ando olhando com flash também Oh Jesus Raha io Zay ko adinoina mandraky zay mandrak'izay ny fitiavanao marika Tafalatsaka taoko Eny tafalatsaka tompoko tanteraka mihitsy fa hoe ty azy nao Na dia tao anatin'ny ady sarotra azaho Na dia tao anatin'ny irifiry azaho Dia tsy mba natonindao ara io Androany ray soa Jesosy Halleluja Halleluja Ino a Fatateraka tao anatin'ny aty fanahinao zany fanoloran-teny zany Ary mihina fa misy fanoloran-tena nijeren'Andriamanitra teto manokana tamin'ity androany ity Tahiny tompotsika rehetra hitra fiderana avy hatrany tsika miaraka amin'ny groupe zay maharesy hitra anaty fiderantsika miaraka amin'ny mampionina mba ho ary manana fifaliana zay vita batisa manana fifaliana zay nanolo tena manana fifaliana zay mbola anaty ary manana fifaliana dia atolory an Jesosy ny fiainanao fa omenanao ny fiadanam-po filaminantsaina fa soavana sy ny fifaliana ary ny fahasalamana sy ny fitahinan-dao ary avy hatrany Verana miaraka amin'ny groupe zay maharesy Fifaliana foana miaraka amin'ny Jesosy afaka atao zay tsy lao
Maranazy de fitiny anomboka azy rehefa avy eo eo ary tsika tonga am'le fangatahana iny angambitsika mampionina raha misy aminareo mpanaraka eto mba manana hiri nareo misaotra betsaka mampionina tamin'izay tena hira tena nafinaritra iny mampite amerina nefa fotoana efa lasa ataontsika ndray iny amin'ny heriny alleloia andao ary tsika raha misy aminareo mangataka hira de afaka soratanareo amin'ny commentaire eo tsy any amin'ny MP ako fa anaty ireo ira mihetsiketsika izy ny tafiditra voalohany hira zay nangatahany
dia zay tafiditra eo zany no ataontsika voalohany a. Alleloia. Iza ny angatakila ry havana? Tsisy nangataka. Hira roa ny angatahanareo a. Dia hira roa ka vasisana ataontsika maraparantsika ny fotoana. Dadilovy. Dia inona amin'ny Dadilovy? Inona le hira? Le Dadilovy iny anefa neny le Dadilovy le tsara be vangana kely iny le hoe anao le Dadilovy iny. Hira ho anao ngamba le zay. Hira ho anao ngamba izy iny. Dia avy eo a manaly a omeo apela hendry. Omeo apela hendry? Hira tena fiderana ve zany? Omeo apela hendry zany ve? Manaly. Sao fiderana tena fiderana côté. Nao le Dadilovy a. Dia Dawary. Dia avy eo a efa vita soniany honore. Aloha zay ataontsika koa satria mandefitra kely aloha tsika atao amin'izay marezy a. Dia amin'izay mba mahatonga lila fehitra ao amin'izay marezy. Eo ary. Eo fity manomboka azy a fa fitinina marina teo. Tiako be zay izy zay. Tena mahafinaritra azy izy zay. Eo fity a. Arina sangu bedino zangu Kani fitiavano Tini si fecha Ni fiena kutia Fungu wana Talenta numenawa Fungu wana Harina kele nana kwe Fungu wana Oh ni yertu manuturo Fungu wana Yo! Yo Martika! SPT!
mihaja ny namarana azy de mihaja ihany ny anomboka azy eo indray avy eo ao ary efa tafiditra fetiny taranaka moa zao zany ry anabavy mihaja reto satria rahavaviny ranabavitsika Erika alleluia ao ary vita soni izany vita soni amin'ny Jesosy ato loatra marina tiana vita soni de ataotsika zay ary eo mihaja tsy miala mihaja ihany zao ny anomboka azy satria mihaja ny namarana azy teo ao ary tapaka kely eo ary mihaja manomboka azy fiaratsika ty Jesosy efa vita sonia ka na isa netsika nisaka halana isa tsy tia oreraka foana eo pitsikotsiko sy reo mpagnarasy mifitiavako anao Jesosy io ay sondolasy mamiony fiaratsika ty Jesosy efa vita sonia ka na isa netsika nisaka halana isa tsy tia oreraka foana eo pitsikotsiko sy reo mpagnarasy Elina ranabavlina Jesosy io ewa kana isa tsy tia nizanizariko mangahala netsika efa vita sonia sy faty tambony altara Elina kana ino kitona ninenako aitranga na iatra manaina fitiavako anao azasa iala kana isa tsy tia nizanizariko mangahala netsika efa vita sonia sy faty tambony altara kana ino kitona ninenako aitranga na iatra manaina fitiavako anao azasa iala aware Elina evale makrina sondola miaraka saiko anao Jesosy litevolo eo sondola sy makrina Mira fray fiainako no sady natao kilalao tsy mba nisy fifaliana tsy nisy fahasambarana indrindra fitanako sanakely nananako asa le tapo sanalay ny afoko ka kehitiny Jesosy ao sao amarako anao orina malahelo izakony ao ka niatoko sisa zamola iay natotoloso anao natambazakarena nakoa volamena satagaloko anao kana iza tsy tia nizanizariko mangahala tina rakutozaka tina rakutozaka kana ino kitona ninenako aitranga na iatra manaina fitiavako anao azasa iala azasa iala tue tia nizanizariko mangahala netsika efa vita sonia sy faty tambony altara kana ino kitona ninenako aitranga na iatra manaina fitiavako anao azasa iala aware zao koa tsy iala iaro iala eo sambaza zany eo ary tsika menakaby kana iza tsy tia nizanizariko mangahala netsika efa vita sonia sy faty tambony altara kana ino kitona ninenako aitranga na iatra manaina fitiavako anao azasa iala azasa iala iza tsy tia nizanizariko mangahala netsika efa vita sonia sy faty tambony altara kana ino kitona ninenako aitranga na iatra manaina fitiavako anao azasa iala na iatra manaina fitiavako anao azasa iala na iatra manaina fitiavako anao azasa iala anao mba ihala sa tsa iala tsa iala daholo tsika iza daholo ny tsa iala ao zay aloha tsa iala amarana tsika azy amarana tsika azy
dao averintsika le hira mahafinaritra be teo a faradoboka miaraka am'le zadelinina kely mitoditsika dao ary aorina ty de tapitra ny fandarantsika de manome fotoana anareo a raha amin'ny heriny indray fa amin'ny latsinainy alina de anatin'ny vavakafe-mena antsika amin'ny sivira sasany alina tahiny jesosy daholo a manoloka mamy anareo a jesosy any aomba anareo a fiadanan'andriamanitra anaraka anareo a mizay rehetra aleanareo ndao ary amarana azy miaraka Jesu lai tupu leibe
daholo a mombatsika rehetra sasy mahay reza daholo